mamoya zanaka retapo mihitsy azy isaorana ny fanarana tsy tapako zako ary elana tsikely ny fahatarana satria amin'ny lafiny teknika misy zavatra maneringelyna foana raha ny fanaratsika mihitsy azy isaorana ny Miara Manonja ty fanarana tsy tapako zako ary elana tsikely ny fahatarana satria amin'ny lafiny teknika misy zavatra maniry eo asolom-bavim-bahoaka amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany ny amin'ity taona ity ankaireziny izy ireo azo atao hoe ampitondraina hafatra mihitsy azy Miara Manonja ty ny solombavim-bahoaka androany moa talata fahefatry ny volana Mey fanoherana moa ny ao anatin'ny androany miditra zany ireo solombavim-bahoaka amin'ny fivoriana ara-potoana azo atao hoe fanitondra ny famela belarina sy fanazavana mahakasika zany hoe ankaireziny izy ireo voalohany izany ara-potoana voalohany izany na dia somary mampimiaza ny zava-misy satria amin'ny alalan'ny visioconférence no nanatanterahana izy ireo zany azo atao hoe fivoriana izay tena miankina amin'ny NDP amin'ny firenena mihitsy satria ao no amola volana ny lalàna ifehezana ny fitantanam-bola sy ny hoe hitantanana ny firenena ny amin'ity taona manaraka ity zany ka tsy teneniko izay hoe somary manahirana ihany ny mampime ihany ny trangan-javatra nefa atao ahoana moa fa miaina amin'ny atiny ao anatin'ny tsy azo anoharina isika tsy vitan'izay hoe visioconférence fa raha ny tsy litsofina eny dia ny hoe mandeha roapolo sy roapolo ahoana moa zany anazavako an'izany mandeha tsy roapolo tsy haiko tsony miteny azy 20 par 20 zany ny isan'ny olona mampiasa n'izay teknôlôjia ampitain-davitra izay ny manirina ao anatiny raha ohatra ka ny hoe ny fiainam-pirenena no volavolaina ao anatin'izay fivoriana ara-potoana voalohany izay dia erentsika fa misy ihany ny hoe restaurant misokatra misy itsena mahazo mandray olona ny tsena pokotany sy ny zavatra ohatran'izany efa nyteneny ny honorable député fidèle tetiny hoe ny ao amin'ny CCI vatonge na dia elanelana 10 metatra azy dia azo atao tsara mihitsy ny fanajana ny amena ara-pahasalamana ary azo tandrovana tsara mihitsy noho ny abeany io CCI vato io kanefa moa dia izay zany no hitan'ny fidinam-panjakana fa mety izay no hitan'ny fa hoe mety hoe ahafahana manatanteraka n'ilay fivoriana izay tena iankina NDP amin'ny firenena iankinan'ny NDP amin'ny firenena mihitsy dia hitantsika moa ny toyany satria tsy maintsy hanao tatitra izy ireo rehefa tonga zany fotoana izany ary izao marain'izao moa mbola misy ny azo atao hoe alohany idirany eny amin'ny fivoriana izany dia mbola misy ny manentsika ety amintsika satria ny fandarantsika ihany koa tsy azo foanana ninona zany antony dia mbola ezahana foana ny hoe atateraka n'izany fifampiresantsika eto anivon'izany Miara Manonja izany ny toyan'ny resaka moa mbola ho hitantsika ihany rehefa avy eo satria mbola maro ireo namana na amin'ny alalany antso atariby ny amin'ny alalany hoe fampitahan-kafatra mivantana no andray anjara fitenenana satria izay teneniko izay ny hoe zo ary tena adiditsika mihitsy ny maneho hevitra tsy valapitra amin'izay satria mbola isy amin'ny fotoana iverenako etiko avy eo efa eto akaiky ny namana honorable député membre Benerina voafily tao amin'ny districtna Ambohidratrimo tamin'ny alalan'ny antokotiko Madagasikara ko dia ankasitrahana feno na dia eo aza izay le hoe adidy ngeza be adidy goavana miandranareo izay misy le député dia nyfanatrehana zany ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona ity izay nefa mbola tsy azonareo atao mihitsy ary tsy sanatry hivaviny ho tsy ny avinareo ilay olona efa tena miandra antsika manaraka tsy tapaka n'izany fandarina Miara Manonja zany ko dia ankasitrahana omenanao ny fitenenana tompoko misaotra irika dia misaotra antsika rehetra koa manaraka ny fandarana ary miarahaba antsika rehetra amin'ity andro anio ity ho antsika solombavam-bahoaka manokana arabaina na tratran'ity fidirana ho amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona ity izao mirary antsika mianakavy na aiza misy antsika ho salama tsy marofy ho lavitry ny aretina ary ho lavitry ny loza sy ny atambo indrindraindrindra hangidy lavitry ny faty araka ny voalaza teo maromaro ny ataoko hoe zavatra lohahevitra malaza tato ato ny efa betsaka ny voalaza mahakasika ny fanambarana sy ny fipetrany raisin'ny fanjakana ho amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao indray kanefa mety mbola hiditra amin'izay ihany tsika rehefa avy eo raha ampy ny fotoana araka ny voalaza teo moa afaka adin'ny ray sy fefany eo zahay dia tsy maintsy anatrika ny fanokafana ny
amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona 2024 ity ka izay ngamba no asiantsika resaka kely voalohany. Fantatsika tsara fa lalam-panorenan'ny Repoblika Madagasikara no mametra an'io. Talata voalohany amin'ny volana Mai no fanombohana izany fivoriana ara-potoana voalohany zany isa-taona. Raha ohatra kosa ka talata fahatelo amin'ny volana Oktobra ho an'ny fivoriana ara-potoana faharoa, sady mampatsiahy ihany no mampafantatra ho antsika mpieno sy mpanaraka ka mbola tsy mahalala an'izay fepetra sy lalàna mifeh ny fivoriana eny anivon'ny anteny Miara zay. Ny anteny Miara rotota mihitsy no mivory rehefa ohatran'izao ary miara mivory hatrany moa izy ireo satria ny volavolan-dalàna na ny tolo-dalàna izay diniany eny anivon'ny anteny Miara-pirenena dia tsy maintsy mbola mandalo eny anivon'ny anteny Miaran-dolona edikevitra ihany koa, ary misy ny dingana maro izay mbola tanterahana sy nalovan'ireny tolo-dalàna sy volavolan-dalàna ireny alohan'ny mahatonga azy ho tena lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka raha androany sika voalaza fa anokatra amin'ny fomba ofisialy androany faraparan'ny maraina izao ny ao anivon'ny anteny Miara-pirenena ary tolakandro ny anivon'ny anteny Miaran-dolona androany sika ny anokatra an'ireo fivorian'ny anteny Miara rotota ireo. Ny mampiavaka n'ity androany ity ho an'ny anteny Miara-pirenena dia nanapa-kevitra iteo anivon'ny anteny Miara-pirenena fa noho ny amehana ara-pahasalamana dia ho tanterahana amin'ny alalan'ny fivoriana mpitaindavitra na ilay ataontsika hoe réunion virtuelle ny fivoriana amin'ity indray mitoraka ity. Maro ny resaka nandeha tao anatin'izany, betsaka ny zavatra andrasana ary eo anivony samy solombavam-bahoaka amintsika miteny izao dia somary betsaka ny tsy mitovy hevitra. Izahay moa fa nilaza ny hevitra hiatrany tao anatin'ny herinandro farany izay nanomanana an'ity fivoriana ity izay afaka ny teny ny heviny ihany koa dia nilaza ny heviny. Ny eo anivon'ny anteny Miara-pirenena koa dia fantatra fa mijery ny fomba izay ahatanteraka atsakany sy andavana sy araka ny lalàna, tsy maintsy arahana izay voalaza ny lalàna manan-kery amin'ny fanatanterahana ny fivorian'ny anteny Miara-pirenena, fa tsy hoe rehefa mivory fotsiny dia vita izay, na hoe rehefa misy adihevitra fotsiny na mpitaindavitra azy dia vita, fa misy lalàna maro, misy pitsopitso maro, misy fitsipika anatiny tsy maintsy arahana amin'ny fanatanterahana ny fivorian'ny anteny Miara-pirenena ary amin'ny endriny maro zany, satria mandritra n'izay 90 andro izay dia isy endrika maromaro izay isehoany ny fivoriana eny anivon'ireny anteny Miara-pirenena ireny. Mazava ho azy hisy ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy izay amin'ny ankapobeny moa dia lahateny izay tanterahan'ny filohan'ny anteny Miara no tena anehoanany izay ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy izany hatreny be sy ny maro. Fa ankoatr'izay hisy ny fivorian'ny birao maharitra, hisy ny 15 na ilay atao hoe conférence des présidents, tsy maintsy hisy zany hisy ny asam-baomiera amin'ny vaomiera isan-karazany indrindra eo anivon'ny anteny Miara-pirenena, ny anivon'ny anteny Miaran-dolona moa iny efa nasiantsika resaka ihany hoe asa ahoana no fandehan'ny asam-baomiera isaky ny sehatr'asa izay ahazona volavolan-dalàna na tolo-dalàna ho hitantsika ao, satria amin'ity ny fivoriana ara-potoana voalohany ahitantsika an'izany. Isy ny fivoriana azon'ny daolobe hatrehana, isy ny fiaonana amin'ny gouvernemanta, zavatra voapetraka ao anatin'ny fitsipika anatiny sy ny lalàna amin'ny fiain'ny anteny Miara-pirenena zany, isy ny interpellation isika izay arakaraka ny zava-misy, hisy ny fivorian'ny vondrona parlementaire, hisy ny fanapahan-kevitra maro samihafa izay ho raisina, ary hisy ny fifidianana izay efa iomanana amin'ity fivoriana indray mitoraka ity. Toy izany sy toy izany no hoendriky ny fivoriana izay hanomboka androany eo anivon'ny anteny Miara-pirenena, ary hoy aho teo hoe somary tsy mitovy ny hevitra eo anivon'ny samy solombavam-bahoaka sy eo anivon'ny fanomanana an'ity fivoriana ity, noho ilay izy hoe natao
ampitaindavitra na eo anivon'ny vahoaka amin'ny akapobe nyara somary betsaka amin'ny fanontaniana mipetraka betsaka ny hevitra tsy mitovy ny amin'ny hoe anahoana izy ity ahoana ny fomba fanatanterahana azy marina atraiza ny lanjan'ity fivoriana ity eo amin'ny fanapahan-kevitra ahoana ny fahafahana manaraka mba tsy tenenako hoe manara-maso zay tokony ho arahana ao anatin'ity amin'ny fanatanterahana n'ity fivoriana ity anisan'izany ohatra ny hoe andeha zao ny fanokafana ny fivoriana ny fomba ofisialy mbola faran'izay tsotra io satria araka ny teniko teo hoe kabary ofisialy izay ataon'ny filohan'ny anteny Miara ihany no mbola mandeha amin'io andeha ny fivorian'ny braomaharitra mbola ety ihany koa io mbola tsy dia isy olana io satria efa fomba fanaon'ny braomaharitra ihany mivory ampitaindavitra olona 12 no mivory ao anatin'izany andeha ny fidiniky ny filoha na ilay atao hoe conférence des présidents izay raha ny fomba fanao mahazatra dia ny andro faharoa manarakaraka ny fanokafana izay anomanana sy ankatoavan'ireo filohan'ny vaomiera rehetra sy ny filohan'ny vondrona parlementaire eo anivon'ny anteny miera-pirenena ireo mpikambana ao anatin'ilay atao dinika filoha ankatoavana ny volavolana loha hevitra na lahadinika hoentina mandritry ny fivorian'ny anteny Miera eo zany efa manompoka mebetsaka ny isan'ny mpandray anjara satria 2 ny isan'ny vaomiera maharitra eo anivon'ny anteny miera-pirenena miampy vondrona parlementaire anankitelo 5 zay miampy ny mpikambana eo anivon'ny braomaharitra 12 efa 10 mahery zay 10 latsaka kely eo zany dia efa ho hitantsika efa manomboka miamaro mpandray anjara ao anatin'ilay fivoriana ary anomboka eritreretana hiasarotra fanatanterahana azy fa rehefa tonga eo amin'ilay fivoriam-be azo ndrehetra hatrehana izay andraisana fanapahan-kevitra eo no tena mampametraka amin'ny fanontaniana voalohany satria misy fandaniana fanapahan-kevitra ao misy fankatoavana fanapahan-kevitra ao misy fifidianana ao anatin'io marina hoe ny amin'ny lafin'ny teknika efa miezaka mametraka ny eo anivon'ny direction technique izay misahana zany eo anivon'ny anteny miera-pirenena andrasantsika takininina sy takininina no mety ho fetraka an'izany fa anisan'ny olana anankiray efa miresaka teknika ihany izay mampametra-panontaniana ny solombavambahoaka tsirairay avy dia ilay resaka tambajotra nitanjaka ny tambajotra antsika eto Madagasikara amin'ny fandraisana n'io internet io satria solombavambahoaka raiky amin'ny 5 raha ny tokony ho izy dia miparitaka eran'ny Madagasikara ary tsy mitovy nitanjaka ny tambajotra ny amin'ny toerana tsirairay misy azy ihany za efa niteny teto fa na za manokana ara dia efa nisedra olana matetika satria tsy voavoalohany anaovana fivoriana mpitaindavitra zao raha eny amin'ny toerana misy ny fonenako zay tsy lavitra n'Antananarivo akory tsy ampy 20 kilometatra miala n'Antananarivo akory raha vao visioconférence misy vidéo dia efa tsy mandeha fa tsy maintsy tapahana vidéo ary feo fotsiny sisa no henona maika fa ireo solombavam-bahoaka izay any amin'ny distrika faran'izay lavitra any amin'ny faritany any amin'ny faritra maro any ary zany mampametra-panontaniana an'ireo solombavam-bahoaka ireo hoe hanahoana sy hanahoana samy andro moa tsika samy andro tsika hoe androany dia fahita hoe anahoana sy anahoana ny akon'ny andro voalohany izay anatanterahana an'ilay izy mbola kabary mono henona androany raha sendra tsy tafiditra amin'ilay izy ampitaindavitra mivantana mbola afaka henona amin'ny vaovao sy amin'ny fomba teknôlôjia maro samihafa ilay kabary fanokafana rehefa avy eo fa rehefa ho avy ny adi-hevitra rehefa ho avy ny fivoriana anisan'ny fomba fiasa eo anivon'ny anteny miera-pirenena no hoe eny atenateran'ny fivoriana eny mandray fanapahan-kevitra ny vondrona parlementaire anankiray mampiato ny dinika sy ny adi-hevitra rehetrarehetra ary mitokana mivory manokana ahoana ny fomba natanterahana an'izany zany rehetrarehetra zany aya eny anivon'ny solombavam-bahoaka hoe ahoana ny fomba natanterahana an'izany ivory manokana any amin'ny misy azy any
izay miparitaka eran'ny Madagasikara ireo solombavam-bahoaka. Ahoana ny fomba hiatrehana n'izany zavatra zany? Indraindray misy fivoriana mikatotrano izay ataon'ny solombavam-bahoaka tampoka noho ny zava-misy, noho ny zavatra tsy homanana akory. Ahoana ny fomba hiatrehana an'izany sa tonga dia ho foana ve zany? Endrika fivoriana izay avelan'ny lalàna sy ny fitsipika anatiny hisy eo amin'ny fanatanterahana ny asan'ny anteny miram-pirenena izany, sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy ny fandraisana fanapahan-kevitra maro, ho avy ny fiaonana amin'ny gouvernemanta izay fantatsika tsara fa maharitra efa ndray andro sy ndray alina mihoatra aza indraindray. Ahoana no fomba hoentintsika manatanteraka an'izany sy anatrehantsika ireny zavatra rehetrarehetra ireny? Raha ny feo mandeha aloha hatramin'izao dia maro ireo solombavam-bahoaka izay mbola maniry ihany hoe aleo tanterahana ny fivoriana mifanatrika ity. Voalaza ny didy amandalàna, voalaza fitsipika anatiny amin'ny zavatra tsy maintsy mifanatrika eo amin'ny fanatanterahana ny fivoriana. Izay natao hoe fifanatrehan'ny gouvernemanta sy ny parlemanta ohatra. Ahoana ny fomba natanterahana an'izany? Marina eketsika fa ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana sika, tsisy mandahana izany, kanefa tsy isika rery no anatin'ny amehana ara-pahasalamana. Fantatsika tsara fa nisy ny fepetra izay efa niraisina izay azo atsaraina, azo amafisina, hoentina mifampiaro, hoentina mijery izay vahaolana sy fepetra tsaratsara kokoa mba hifampiarovana antsika amin'ity areti-mandoza, otrikaretina izay mandrava an'izao tontolo izao ity. Ka eto izahay dia mametraka hoe maro izao amin'ny fanontaniana mipetraka izany, na dia ho anivon'ny olom-pirenena tsotra izay miresaka eny ivelany ihany hoe dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa dia nahoana loatra sao dia efa tokony ho atao confinement total mihitsy ary zany eto Madagasikara, raha ny fivorian'ny anteny miram-pirenena mihitsy no efa tsy azo tanterahana amin'ny fomba fanatanterahana azy hatramin'izay intsony. Sa hoe ny any amin'ny sehatr'asa tsy miankina, ny amin'ny sehatr'asa hafa tsy maninona na mbola miaona sy mifampiry sy mifanatrika ary amin'ny fanatanterahana ny asa. Zany no anisan'ny fanontaniana mipetraka hoy aho, fa ny anisan'ny somary mahagaga ihany koa sy manahirana amin'ny mandray azy tsy azo mihitsy hoe inona raha mahatonga an'izany, dia hoe vokatr'ilay efa fitsinjovan'ireo solombavam-bahoaka fa ho sarotra aminy any amin'ny faritra misy azy ny anatanteraka n'ilay dinika sy adievitra sy fivoriana araka ny tokony ho izy mihitsy, dia manapa-kevitra ihany ireo solombavam-bahoaka avy lavitra hiakatra eto Antananarivo. Ao anatin'ny note izay voaray moa zany dia milaza mihitsy hoe afaka miaraka mitambatra any amina renivohim-paritra ohatra ny solombavam-bahoaka sasany izay rehefa tena zohina dia mifanohitra amin'ilay tanjon'ny fampiarana ny fivoriana ampitain-davitra. Afaka hiaraka hivory isaky ny renivohim-paritra ihany, afaka hiaraka hivory isaky ny renivohim-paritany ihany. Ary hoy ato hoe misy solombavam-bahoaka nanapa-kevitra mihitsy hoe hiakatra aty Antananarivo anatanteraka ny fivoriana io dia ao Tsimbazaza, ao amin'ny toerana fandraisana solombavam-bahoaka ao Tsimbazaza, ao no manaraka n'ilay fivoriana ampitain-davitra. Inona ny ampitain-davitra azy amin'izany? Ary androany ary zay dia mbola naheno hoe isy fampiasana karazana écran géant izay iombonana eo anivon'ny anteny miera hijerena avy lavitra ny kabariny filohan'ny anteny miram-pirenena izay hataony mandritra ity fotoana fanokafana izay tanterahana androany ity. Ka raha samy tonga eto Antananarivo ihany, raha samy tonga ao amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena ihany ireo solombavam-bahoaka, ahoana, inona ny antony tsy anatanterahana ny fivorian'ny anteny miram-pirenena araka ny tokony ho izy, araka ny voalazan'ny lalàna? Ialantsika amin'ny mety olana averinay fa anisan'ny tena fototry ny olana io lafin'ny teknika io zay tsy ny anteny miram-pirenena no mifehy azy fa ny mpamatsy ny tambajotra. Manao izay farano azy no atao ny teknisianina ny anteny miram-pirenena isaorana izy ireo, ankasitrahana mihitsy ny ezaka
tato anatin'ny andro vitsivitsy farany mifandray amin'ny solombavambahoaka fa tsy isika ao anatin'ny anteny mira-pirenena no mifeny kalitaony tambajotra tsy isika tompona andraikitra sy teknisiana anatin'ny anteny mira-pirenena no afe ny fanovana ao anatin'ny ray andro na ndroa andro na herinandro na ny manana ty fivoriany ty nitanjaka ny tambajotra eran'ny Madagasikara fa ireo tompony ireo fournisseur raha izay ny lazantsika azy izay tsy ho afa manoatra ao anatin'ny herinandro ihany koa ka hoy aho hoe lavabe ny resaka mihoatra an'izay fa ho hitantsika eo androany efa samy miandro moa solombavam-bahoaka atraiza ny fahafahana mijery an'ilay izy atraiza ny fahafahana manatanteraka n'ilay andraikitra napetraka atraiza ny fahafahana manana sincérité amin'ny fanatanterahana an'ilay asa fa dia hitatitra amintsika eto ihany tsikelikely zay isan'andro arakaraka ny lahadinika sy ny loha hevitra zay mandeha ny anivon'ny anteny mira-pirenena fa iraritsika ho totosa atsaka ny sy andavany araka ny tokony ho izy fa raha tsy araka ny tokony ho izy kosa raha tsy manaraka tsy mahafeny ny fepetra zay lazay ny lalàna sy ny fitsipika anatin'ny feny anteny mira-pirenena kosa dia tsy maintsy handray ny fepetra sy ny fitarainana zay fandraiky amin'izay ireo solombavam-bahoaka izay efa manantena fa afaka anatanteraka ny andraikiny araka ny tokony ho izy zay raha tsy njovona dieny zao ny fanatanterahana an'io fivoriana ara-potaona ny anteny mira rotota zay tanterahantsika manomboka an'io zao io zay no anjara anokafako azy androany efa tonga eto amin'ny latabatra fandraisam-pitenenana ihany koa ny namana solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera zay ara-baitsika manokana ary omentsika ny fitenenana avy hatrany anao fitenenana député inao koa mamely malaky mihitsy mipetraka eto ambony manao balance manao balance to dia efa riatanao sady ya makasitraka honorable tsika koa moa mbola misy an'le hoe fivoriana teo le teneninao hoe misy écran géant ihany ao Tsimbazaza magaga mihitsy zany le izy ao anatin'le izy hoe andefasana méga le solombavam-bahoaka dia nefa le solombavam-bahoaka matsapa hoe tsy zay le tena tokony iainana n'le hoe fivoriana ara-potoana dia hoe misy any zany no hoeny Tsimbazaza hiatrika an'le hoe miona mihitsy zany maro zany maro fahasitra rehetra no efa tonga daoly ny ankamaroany nasiana écran géant ihany fa ny filohan'ny anteny mira-pirenena zany no any antranony no mikabaro jerentsika amin'le écran géant eo zany ao anatin'le izy zay zavatra zay zany le mahatonga antsika fanteny hoe io zavatra io tsy mikolle io zany fa tokony jerena le izy hoe ahoana no hanaovana le fivoriana ohatry ny fanaovantsika azy ary be da be tsika le tsy ndray mandeha tsy indrono ny vory-teny amin'ny CCI nametraka ny ary CCI raha ny alava ny CCI nge avery atapony rehetra hatramin'izay tsika mivory dia amin'ilay seza maintimainty ihany no fahazoitariny io ny nopetrahany solombavam-bahoaka fa azoitarina tsara ohatrany amin'ilay seza ifanelana 10 metatra araka ohatra 10 metatra ary mbola mety ny avon'ny plafond zavatra 4 metatra io le izy zany azo natao tsara mihitsy raha ohatra ka manana ary micomprendre an'izay tsika ohatra ka manana ohatra ny filohan'ny anteny mira-pirenena ao anatin'le izy dia afaka natao hoe teo amin'ny CCI ihany tsika fa raha lefa écran géant amin'ny CCI ny fanokafany azy dia mijerytsika iny ange afaka registreny satria zao tsika zao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza tokoa maro be ny ijery an'le écran géant ao teriny toerana tery ao dia fanakaiky ihany rehefa ao dia tsisy tika ny anaovana azy amin'le ampitaindavitra rehefa zay ka zay zavatra zay zany le mila apetrakytsika hoe le izy tsy fantatro inona ny antony mampiaya le fidoram-panjakana ao anatin'le zavatra hoe inona ny ayainareo an'le solombavam-bahoaka maro anisy ao anatin'ny anteny mira-pirenena ke ny RD tsy haiko hoe miaya inonareo mety hisy inona rehefa mifampiona eo le solombavam-bahoaka le zavatra ataonareo ohatran'izay ary mety ampitovy lohan'le solombavam-bahoaka eo fa maninona moa tsika tiany atao ohatra zao fa zay zavatra zay zany le mahatonga antsika hoe te hamaritra hoe misy olona miaya any ambadika any misy manana tsy avanana tsy fantatro inona dia tady amorona zavatra hafa tena hoe nisy andrana hono maly za zany andao ataoko hoe ony mba tsy tenenako an'izy hoe tena zay satria tsy te ary sady isy ametraka izy ary le source an'izay nanao andrana ny technicien ny assemblée nationale
de am'le sombambahoaka zany misy akomany zay reny tsy hitako le manao andro an'le izy zany anao karazana simulation zany zareo ny sasany misy zaza mitomany ny sasany misy akomany tsy ferana mihitsy nge zany izy ka tsy ferana mihitsy rehefa tsy hoe miatrika eo le sombambahoaka anao an'le février de zay ary zay mihitsy le izy ny février sombambahoaka tsisy février sombambahoaka ataony amin'ny faritra zany fa février sombambahoaka dia eto Antananarivo satria eto ny anteny miaram-pirenena noho izany maketo le solombavambahoaka raha etontsika manana eto no mijery ny vahaolana inona ny vahaolana afany le solombambahoaka manao an'le février misy nanga vahaolana amin'izany ary azo atao tsara zany fa le hoe inona le ayahanareo sa le anao foana hoe tsika indray ny voalohany nanao an'izany eran-tany sa sao dia sanatria mivava hoe atao fitaovana indray koa le tonga am'le hoe atao fitaovana hatrany amin'ny anteny mira lay aretina zavatra zay zavatra tsy tokony tombona mihitsy honorable satria eo zany mahatonga antsika metraka hoe ity zavatra ity lasa me manomboka mahita zavatra tsy fanao foana tsika zany atao anatin'izay fepetrany raisina ara-pahasalamana zay ino moa le misy le hoe tonga soa eto amin'ny CTC ino moa zany de fa lasa misy hoe fasan'ny firaisapo hoe zany zavatra zany hitanao hoe zavatra kitoto de tia indray lasa misy an'ity karazana tsy fantatra nanjavona indray aloha ny herinaratra verina ihany fataitra ka io tsika moa zao tokony efa groupe maro tokony efa groupe tsika efa groupe tsika averiko ny teniko anjirama tapahako kely mihitsy zay hevitro mikasika ny resaka teny miarapia fa averiko ny teniko anjirama io jiro tampoka ataonareo io zay moa zany zao maka précaution am'le resaka groupe fa raha misy fotoana zany zay manadino mandefa groupe ohatra ka tapahanjirama tampoka io ka misy am'reto fitaovana reto maty na simba vahinonareo zay ary solonareo fitaovana simba amin'io resaka jiro lava tapatapaka io fa nyteny raha misy fahasomban'ny fitaovana io tam'le farany teo fa nyteny inona ny simba ato fa mba tsy nisy fa raha nisy eo vahinonareo tany zay ohatra ny mahabango anareo izy lehibe troka mahay anazy zay mahabango anareo jiro tapatapaka isanandro sanandro angady tsy mba misy fomba ahafahana manao an'izy io mihitsy hoe mba tsy hanao an'izay zany ny eto amintsika eto kapitaly ny Madagasikara raha tia de jiro hoe tsy tapatapaka ohatra n'izany manahirana fa lolo toniko kely ho foko amin'ny jirama iny fa ohatra verina amin'ny assemblée nationale fa ohatra nefa marary le izy manko de efa manomboka marary fa le tapaka farany teo efa niady te inona ny simba teto fa tonga de any mbola misy ohatran'izay ny zavatra tiako tenenina zany eo anatin'izy honorable de hoe ilay androm-panjakana anazy mihitsy io le tenentsika foana hoe tsy hainareo mampiasa an'le teny miaram-pirenena io zany tsy hoe fivorina tapohana io hoe hay tapotapoka eo de anao fivorina ara-potoana kay le anteny miaram-pirenena fa raha fivorina tsy ara-potoana izy de manaiky tsika hoe naka fanapa-kevitra tany amin'ny filakevitry ny gouvernement na filakevitry ministra tany le fahefanam-panatanteraka de misy lay fivorina tsy ara-potoana voafaritra mazava ny lahadinika am'izany tsy mihoatra ny 12 andro anaovana azy raha zay izy de mety aka tsisy nanapoana ao an'iny tsika fa ity fivorina ara-potoana mazava tsara voafaritra ao anaty lalam-pandrena talata voalohany volana me de mivory mandritra ny 90 andro teny miaram-pirenena inona zavatra manapoka anareo am'izany ary amin'ny fahatelo ny volana aprily no manomboka amin'ny resaka covid ny filohan'ny republika manana ray volana de fa nytentsika teto hoavy ange fivorina teny miaram-pirenena io hoavy ange fivorina tokony efa averty zany le fitoram-panjakana hoe tokony jerena tokoa zany ahoana ny anaovana ny fivorina fa tsy apotomody eo vao atsona le solombambaoaka inona zany ny zavatra ampiasainao misy ordinateur avy any aminao monsieur le député ianao ve tokony atao akaikikaiky eo ihany ny ohatran'izao zany raha sanatrika ohatra zao le izy maly voatsontsika hoe andefasana mega nareo tsy fantatra hoe firy jiga io na firy mega io mega teneny io na ino orange hoe io sa tellement tsisy resaka io zany fa de hoe andefasana an'izay nareo tsy maly vao tonga zay le izy zany na atao hoe andrana fotsiny ary de mbola tsy mipetraka koa zay zavatra zay zany le ataontsika hoe ao anatina amiana zany zavatra zany fa tsy tena hoe voafaritra ny tsotra indrindra zany de mametraka inona ny fomba iarovana an'lay solombavambahoaka am'lay valana retina ahoana fepetra raisina manoloana an'izany de zay apetraka ao efa ndraisitsika ho CCI ny efitra malalaka indrindra fana manao le fivorina
tsy hitako zay maharatsy an'izany. Na ny fivorian'ny vaomiera raha ny amin'ny CCI misy efitra be dehibe ao. Malalaka daholo. be. Mbola afaka mifanelanelana tsara mihitsy. Tena mety io arake raha ohatra ka tena hoe apetrakitsika zany le izy a miditra le solombavambahoaka raisinao ny maripana afaka ataonao koa hoe afaka adiny ray le solombavambahoaka dia andao indray raisina ny maripana anao sao dia niova tampoka teo no apetraka eo afaka ina monidina ohatra zavatra be da be zany le fombafomba azo natao ahafahana mametraka an'izy hoe mahatonga le fivoriana handeha araka ny tokony mijery ny teny miara-pirenena n'olona any an-tafy any anao any amin'le tena misy an'le corona enjana be mihitsy mivory foana niny anazy ny teny miara-pirenena any mivory ny teny miara-fepetra fotsiny fa tsisy an'izany hoe natao visioconférence ny fivoriana teny miara-pirenena ny olona fa misy covid maty any aminy abetsaka noho ny aty amintsika efa ny olona manao an'le fivoriana ihany mandeha mifanatrika ny gouvernemanta sy ny teny miara-pirenena fa izy ty rehefa tena diniana dia hoe ny fatahorana le gouvernemanta hiatrika an'le solombavambahoaka mihitsy zay rangano tena marina anatiny rehefa tena diniana hoe matahotra solombavambahoaka nareo dia manao mikimaky andao atao visio rehefa amin'iny manko anao tsy sarotra ianao mety hoe tsy mahazo fitenenana koa reo anatin'le izy na ohatran'izany tsy possible zany le izy tsy miaina le ateny miara-pirenena raha zany anaovana azy ary tena tsy tonga any am'le raha ohatra zany andao apetrakitsika hoe nanapa-kevitra ary solombavambahoaka fa anao motion de censure ohatra an'le gouvernemanta dia ahoana zany ny anaovana an'le voty dia aiza tsy manany angonana ny sonifanangonasininy zany manango siny aloha vita ihany le fampitoana tiambadika ty solombavambahoaka dia solombavambahoaka nge voalaza hoe any amin'ny faritra misy azy ka le solombavambahoaka efa niakatra eto ny betsaka efa niakatra ihany le kamaroany dia ataotaontsika hoe zay fa rehefa zay le io anke latsabaty miafiny latsabaty miafina le izy ndao ary atao le latsabaty ahoana zany anaovanao latsabaty miafina amin'ity tantara mangy ty ameny ny bango mibromahitra zao tsika dia efa latsabaty miafina zay zany le izy tsy maintsy ho atao amin'ity fivoriana ity zany zany zavatra rehetrarehetra zany a manahirana anao zany le izy miaina le izy ny andro dinika sy ny ina moa ty ny fandaram-potoana zay mihitsy le izy nyladinika sy ny sisa fandaram-potoana tsangatarana mikasika zay tsika nyladinika sy ny sisa zay tsangatarana mikasika zay tsika manao an'le mihidy atrano manao wiglo andany zay tsy voadinika mihitsy zany tsy azo tanterana mihitsy zany manao be dia be zany zay tsy tanteraka mihitsy tsy voadinika mihitsy zany tsy azo tanterana mihitsy zany be dia be zany raha ohatra zay manana olana ara-pahasalamana afaka jerevana hoe inona le tena hoe marefavoaka le ahoana ny protégena raha ohatra zay manana olana ara-pahasalamana afaka jerevana hoe inona le tena hoe marefina reo dia andao jerena hoe ahoana ny protégena misy an'le ohatra ny fitaratra iny ange le moa ny anarany iny fizera inona anaovana mpanaovina epi mihitsy ny filohany teny miara-pirenena miaraka amina epi be ohatra n'le namangy teny amin'ny hôpitaly teny anosialako manao epi daholo ko dia ohatr'izay tena hoe azo lazaina hoe ohatrohatr'izay zany tena mampiaina an'io zavatra io rehefa tena jerena tsara ny ataontsika hoe sarisary resantsika ao anatin'le izy zany tsy maintsy hoe zavatra ohatrohatr'izay le tsy fahafenona ao anatin'le fivoriana kasaina atao ampitaindavy ty zany fa dia tsisy afa-tsy ny hoe andao ary betsaka solombavambahoaka nandany io betsaka ary io ho lasa lanja n'le fivoriana lanja zay fanapa-kevitra ivoaka eo mihitsy no aberesaka rehefa avy eo hoe sanatria nisy zavatra tsy fampitokisana ve tao anatin'le satria tsy tamaso tsy voafehan'le solombavambahoaka io tsy voafe io raha isy fanapa-kevitra lehibe ho amin'ny firenena raisina ao anatin'le izy io zany le fandehan'le débat zany ho sarotra aminao satria tena miova amin'le mahazatra le izy hafa foana le tena miaina na ny mpanao gazety zao rehefa misy débat ao amintsika dia maka sara eo le mpanao gazety ahoana moa zany ny akan'le mpanao gazety sara n'le fivoriantsika zany raha mandeha le débat aka sara izy dia manao interview izy avy eo maka ny hevitra dia tsy hita le tsisy tsono zany zao
satria tokony eo izy zany miaina n'le débat eo tena miaina le famaliana iny mahafinaritra na tsy mitovy hevitra fa le fisian'le débat ao anaty zay mampiaina ny atao hoe anteny miera-pirena ao sehatry ny ady hevitra zay ny antom-pisian'ny anteny miera ady hevitra ny ao dika zany raha ohatra ka ataotsika veriko foana le anaty ohatra hoe misy motion ao de mandeha le débat le izy ahoana moa zany netan'le mpanao gazety an'le débat onono sisa hoe amanontanytany le député inana hoana fa de ny ady hevitra reo de mitantara zany ny hevitra le député nanontaniana sisa no mivoaka fa tsy hita hoe io fa nisy débat tokoa ty ao ary zao ny tenendra koa zao ny tenendra be satria tsy ao anatin'le olona mahazo an'le ana le mpanao gazety zany amin'iny fotoana iny sarotra le izy sarotra zany mbola zavatra tsy tokony ohatr'izay ny anitsa ny fisorohana ny lafiny ara-pahasalamana ny tokony ny fotoran'ny tompon'andraikitra zany nandritra nylay fotoana avril ka hatramin'ny volana me zay efa niresantsika hoe ho avy ange fivoriana io ho tonga ny fivoriana teny miera-pirena tena tsika raha teto nampaneny lakolosy tamin'izany fa ry zareo moa zany io tsy mihaino atsika io dia tsy maninona nge le izy fa zao zavatra misy zany manao zavatra hafahafatsika ao anatin'le izy fa zahay moa hoany rehefa avy eo ijery an'le ao anatin'le écran géant tsika zao jerentsika aloha hoe ohatrany ahoany zany ary zany inona le izy fa am'raika amby folo zay dia toizaka aloha loha hevitra mba ahafahana mametraka ny manohy ny ady hevitra zany amin'izao maraina izao ianao moa resaka mikasika ny teny miera-pirena teo honorable dia nitoizako le izy dia ivadika aloha hevitra hafa zany za iverina kely amin'ny resaka asa fanaova gazety satria omaly le andro fahalalana ny asa fanaova gazety nafinaritra ana aloha jery le sarina voaka ny Jean Paul tam'izany fotoana zany tena mbola le salany kely salany tena delina kely mihitsy izy tamin'ireny fotoana ny voan'ire sary reny tena marina tena delina kely mihitsy ty salany kely tamin'izany fotoana zany isorana Jean Paul Randreniaina namoaka ny sary satria tamin'ny ezaka natao amin'ny ady amin'ny fahalalany asa fanaova gazety reny sarina voaka reny tena fandaharana nanaovana an'izany mihitsy reny tamin'izany fotoana zany tadidiko ohatrany hoe vao omaly le izy tsy voandroany nanaovana ny ady amin'ity fahalalany ny asa fanaova gazety fa efa amantaonany maro no niaraka ary reo ekipa niaraka reo ary reo ihany zany izy androany mbola reo daholo izy zay ny mahatonga atsika ohatra somary gaga zany atyarina le niady amin'ny fahalalany asa fanaova gazety tamin'izany fotoana zany natsapa ny ngidiny ny fahatereny ty asa fanaova gazety no tonga tompon'andraikitra ty aorina dia tsy matadidy an'izany manao tondasa tsitsarona ary tsy miezaka ho ivelatra any amin'izany hoe aleo ty sehatra ty alalaka za zany tena mametraka mihitsy hoe raha nisy ny ady tamin'io hoe fahalalany asa fanaova gazety io zahay amin'izao fotoana zao zay lasa tompon'andraikitra ty arina dia isan'ny fofotra sy ny velo vita amin'izany ary tsy nitandro asasarana tsy nitondra tahotra fa nijoro tamin'izany na inona endriny dia niezaka mafy mihitsy hoe aleo alalaka ty tontolo ny asa fanaova gazety ty aleo anana ny fahalalany na fanehoan-kevitra ny gasy zany zavatra ny edina zany hoe fahalalany fanehoan-kevitra fahalalany asa fanaova gazety ny edina daholo zany rehetrarehetra zany hoe isika dia tokony hipetraka sy toetra eto amintsika zany fahafahana maneho hevitra zany misy feo moa le averintsika iny foana hoe itisitya no mivelatra ao anatin'ny ataontsika hoe fomba fanehoan-kevitra rehefa hanivelan'ny fanjakana ny olona anankiray hatramin'ny fidinana an-dalambe ary irairainy ilay tompon'andraikitra amin'izao fotoana zao izay nitaky tsy ny fahalalany asa fanaova gazety fotsiny fa ny fahalalany fanehoan-kevitra ary ny fahalalany fanehoana n'izay hevitra zay eny an-dalambe androany lasa tompon'andraikitra mahita fa hoe ka tsy tokony ho zao fa misy an'ity tsy tokony ohatran'izao ny atao hoe fahalalana tsika ny ady anazy taloha tsy namaritra ny atao hoe fahalalana ohatr' zany fa ny aditsika ny hoe aleo alalaka na ny fanehoan-kevitra na ny asa fanaova gazety fa rehefa tompon'andraikitra ka androany dia mahita fa hoe fahalalana misy arofanina ny tadiavina ary fahalalana misy fepetra fa tsy hoe rehefa malalaka dia malalaka zay nke zavatra takitsika ary feheziny ny etika sy ny déontologie ao anatin'ny fanaovana an'le asa zany zavatra zany mandeha ho azy zay nke mahatonga an'ale nametraka iny hoe rahatr'izay ka mba misy ekipa miaraka amin'ny tena tafiditra ao anatin'ny fitondram-panjakana na mahazo sy mitatana ny fanjakana dia isan'ny zavatra hoentina sy adina ny hoe foany amin'izay ny ministera ny serasera za zany dia zay ny hevitra hoe tsy tokony ho isy tsony io ministera io fa ny fisian'ny ministera ny serasera no mangeja eto amin'ny fahalalany asa fanaova gazety rehefa aveo averiko le feo nandrefanay omaly
ary ataoko mifanindran-dalana mihitsy raha ohatra ka vitan'ny Jesy vita ve Jesy le izy mifanindran-dalana le feo raisy le ray efa vita rehefa aveo zany ataoko mifanaraka le izy zany hoe miteny en'le hoe io filoham-pirenena io dia demokraty dia rehefa aveo averina le feo any taloha ho averintsika iny rehefa aveo ho marika izay tiavatra tiako tenena zay hoe ny niady tamin'ity fahalalana asa fanaovana zay tia androany tsy matadidy an'izany tsy matsiaro an'izany satria tsy fantatro mamy ve tony zavatra tony toerany tony dia lasa very fanahy lasa tsy tadidy zany zavatra zany fa reny sary zay navoaka ny Jean-Paul Randrenena ny manamarika fa reny ny ady natao tamin'izany miakatra ianao mitondra fanehoan-kevitra ho an'ny fahalalana asa fanaovana gazety ianao nge tsy mamono olona ianao tsy mangalatra fa maneho hevitra fa rehefa maneho hevitra ka tsy zakan'ny tompona andraikitra zay mitatana ny raram-panjakana dia lazaina fa fitaovana politika ataon'ny olona fitaovana politika nareo tsika tamin'izany zany iza nanao fitaovana tsika nataon'iza fitaovantsika nanao an'ireny ady reny fa ny lobe tsika ny atsika tamin'izany hoe zahay indray dia tsy manaiky an'izany gazety getsagetsainy zany tsisy olona atao ambadika tsika mitsanganina nareo miteny androany raha ohatra ka nisy olona naniraka tsika tamin'ireny fotoana ireny hoe iza ny patron-tsika naniraka tsika tamin'izany fa itsika mianakavy any niara nandeha hoe andora nga hitsanganina ny tia dia niady tsika tamin'izany fotoana zany reny ny archive reny misy trasy ny zavatra natao miary isorako a Jean-Paul tena ozy hoe tena itony le archive tony za moa tsy nanao commentaire betsaka l'izy eo am'le Facebook fa eto zany mitondra an'le anahy hoe reny ny archive reny ny tahiry reny no namaritra ny zavatra natao tamin'izany fotoana zany mbola tsy vita mandraky tiany androany ny ady amin'ny fahalalana asa fanaovana gazety io zavatra diva mpanao gazety dia zavatra ray ihany hoe aleo alalaka amin'ny fanehoan-kevitra le mpanao gazety zay ihany ny adina tamin'izany ary mbola edina mandraky androany ary tompona ndraiky mpanjakana foana no edina amin'izany tadidiko tsara nisy fotoana nisy syndicat natsangana tamin'ity tontolo ny asa fanaovana gazety ty akoatra no lafitra zany dia nanangana syndicat mbola any ny président syndicat tamin'izany afaka manamarina zany zavatra teneniko zany fa na lettre de mise en demeure ary tamin'izany fotoana zany dia makarary fo ny mahazo azy mbola tsy hoe fanafoanana n'le fandarana tsy taratasy hoe afoanana ny fandarana reo na ato le fandarana fa efa nakarary fo tamin'izany fotoana zany hoe tsy mety io fa maninona ny menan'io mpanao gazety tompona ndraikitra lasa ministra manao an'izany dia marary ro fon'le mpanao gazety mitsangana indray ndao indray ary anao n'le combat dia efa maninona kaitsika no manana n'izany fahazaran-dratsy zany hoe rehefa mbola tsy tompona andraikitra dia malala tsara hoe takina ny fahalalany ny asa fanaova gazety fa vao mahazo toerana dia vadika gisa dia iny fa mametrapetra an'izao ferana an'ity dia malala toky sy andinina lalàntsika rehefa mahazo toerana za tao anatiny eo teny mera-pirenena io tao anatin'ny fivorian'ny asam-bomiera dia miady hoe ahoana ny atonga n'le izy tsy avesatra any amin'ny mpanao gazety ny fanasaziana fa ny sasany dia miady hoe ka raha tsy asiana sazy io dia misy an'izao dia misy an'ry dia manara roatra nyity wow okizay dia niady ianao tamin'izany hoe ampidiny io la mandy alohan'ny mpanao gazety io fa haitsika ohatry ny ahoana ny toe-bola ny mpanao gazety ninjanona hatrany amin'ny 6 millions d'ara zany ny edivana io hoe ampidiny fa avolombelony zany ny teknisian'ny ministera ny serasera fa raha nisy ny nanenjana tao za nanenjana foana hoe alatsao io ny zavatra anotokana ny laviko tao anatin'izany dia ty ny asiny ny androm-panjakana atao hoe anteny mera-pirenena satria fantatro fa za ao anatiny miavaka ny hoe ity androm-panjakana misy fitsipy-dalao faharitany lalàna ao anaty faharitany fitsipy-anaty ao anatin'ny fomba fiasany ilay teny mera-pirenena atao hoe huis clos voandresahany namana honorable Rabendrina teo fa zay ny tena takin'ny ministera ny serasera mihitsy hoe foany io amin'ny anaran'inona kosa ny asa fanaova gazety ny anafoana ny fitsipy-dalao any anatina androm-panjakana iny tsy nekeko na dia mpanao gazety ara tsy nekeko iny satria le asin'le androm-panjakana le androm-panjakana mihitsy mahazo manao fivoriana tsy azo ny be sy ny maro atrehany
dia zay tadiavy mpanao gazety hofanana fa mbola nanao mizangarda raha ohatra ka foananareo io tsy ny mpanohitra ne no afa baraka ao anatiny io fa ianareo mpitondra fanjakana mihitsy satria solombavam-bahoaka anareo ny tabataba ao satria amin'ny andro anaovana ny fivoriana azony be sy ny maro atrehana dia mipiripirina izy satria manino misy manara-maso izy fa ao anatin'io huis-clos io ao izy zany mba miteny ny tena ny anatin'ny fony dia iza zany no hibridana ry le anareo ihany fa napetraka kosa nefa tamin'izay hoe androm-panjakana io na dia mpanao gazety ary na dia tiako ary nitrandraka vaovao rehefa napetraka hoe huis-clos kosa io dia mijanona ho an'izay rafitra manao an'le fivoriana iny hoe tsy azony be sy ny maro atrehana dia tsy manatrika zany na mpanao gazety ary fa dia ny tatatata le ministera hoe delona mihitsy ny tena nandahany zany delona mihitsy ny tena makary napetrako mazava hoe misy fetrany ihany kosa le mpanao gazety etotsika huis-clos zany tsy azony be sy ny maro atrehana ary fitsipika ao anatin'ilay androm-panjakana zany fa ny ankoatran'izay edivanao aty ambadika aty zareo manenja anasazy mpanao gazety zay ny tena mamaika anazy hoe tsy maintsy asiana sazy kosa io fa raha tsy asiana sazy io dia zao raha tsy asiana zao dia manao an'izao le mpanao gazety fitsika ve mila an'izany atao hoe fahalalana zany sa tsy mila itsika ve mila an'izany atao hoe fametrahana ny demokrasia tena izy zany sa tsy mila miainga avy amin'ny fahalalany asa fanaova gazety nefa atsika manana an'izany fa raha tsy malalaka amin'ny mpanao gazety ianao ny asany fa horahoana atsika amina fampitahorana amina lamandy na dia hoe tsy mampigadra ary le délit de presse fa mandoa lamandy ka raha hoana atsika amina lamandina 10 millions d'ariary izy amin'ny fahantrany gasy mieritreretsika mieritreretsika tikan'izay zany rehefa tsy voanao any amin'ny lalàna izy dia riatanao any amin'ny lafiny arabola satria fantatrao fa mahantra le mpanao gazety na ny trano gazety nga moa manan-karena be dia manao hoe business hafa ivelany asa fanaova gazety mampiroborobo ny gazety sasany tsy te hitanisa zavatra be da be eto fa raha tena hoe le fahefa mividin'le mpanao gazety raha le mpanao gazety zany eto resantsika tsy afaka mi supermettre amin'izay ka eto zany dia apetrakintsika le izy hoe le ady natao hatramin'izay mandraky ty ny androany io fahalalany asa fanaova gazety io ihany dia mbola tsy azotsika le izy ary io tsy hoan'ny hoe gazety momba fanjakana na tsy momba fanjakana fa ny rehetra samy tsy mahazo an'io sasa moa tratran'le manohana fanjakana dia mety ihany zany satria manohana fanjakana zay fa ny tena marina mahatsapa ny fahaterena ao anatin'le izy ary zay zavatra zay ny mahatonga atsika mametraka an'le izy hoe iadina zany fahalalana zany raha tsy manomboka any amin'ny mpanao gazety zay apetraka fa hoe fahefana fahefatra no miady amin'ny fahalalana dikan'izay faible ny olona hafa le 4e pouvoir ary tsy afaka ka iza zany no afaka rehefa avy eo izahana tapenam-bava le mpanao gazety manary fanahy le mpanao gazety ny ady amin'ny fahalalana asa fanaova gazety rehefa mahazo fanjakana tsy ny amin'izao rery fa nanteo aloha ary dia hitataratra foana zany hoe rehefa tonga eo amin'le toerana le mpanao gazety ka lasa ministra dia tsy hita le nampanao gazety ny ady amin'ny fahalalana zay mahatonga na miteny hoe io ministera ny serasera mihitsy ny foany teo fa rehefa tsy misy an'io tsy mivadika gisa le mpanao gazety satria any amin'ny andraikitra hafa maministra anazy fa tsy amin'ity asy ty fa raha mbola patron n'ity asy ty izy adino ny andraikitra sy ny zavatra ny adivany fa le toerany no mibaiko anazy amin'iny fotoana iny zay zavatra zay mahatonga antsika metraka hoe aleo faranana mihitsy zay toerana sy voninahitra azo le mpanao gazety zay fa lasa manadino izy rehefa tonga eo eto dia mba iresaka kely tena hoe ny fifandraisana amin'ny maha-olombelona mihitsy ty resako ty zahatra amin'izay tsy dia manao fandarana hoe ka miaro ny zokobe Roli Mercia zany tanatina fandarana ohatr'izao fandroany iaro anazy iaro azy satria maninona misy zavatra matohina anazy zany ao anatin'le zavatra nitranga tao anatin'ny 27 ora ka tiako iverenana amina resaka tantara amin'ny maha-olombelona ao ty resako ty akoatra ny mampanao gazety samy mpanao gazety tamin'ny fotoana ataontsika hoe mbola tsisy tompon'andraikitra atao anatin'ny raha fanjakana ireo mpanao gazety ireo dia niaraka daholo
maro zay nitafaraka teo anonanarina vitsivitsy alako tsindra misy adino Mac Alphonse zay filohan'ny CFM am'izao fotoana zao Roli Mercia zay any amponja am'izao fotoana zao Ladina Kotrazaf zay ministra am'izao fotoana zao Fandra Kotrazaka papakateny seni am'izao fotoana zao za solombavam-bahoaka am'izao fotoana zao Jean-Paul Randreniaina mbola ao anaty tontolo ny asa fanaova gazety am'izao fotoana zao Jenny Razakasson Njakandrena Vonson Ry Ismaël Ry Annick Ismaël Zafinarivo Ry Annick Michel Ralbert ao anatiny dolo zany maro Mbinitsorana Evson mitadidy io zany soavarandre Tafika Penjy Randre Narso Bentanana am'izao fotoana zao Kiam Théodore Ernest di Kiam moa zany ny fiantsonay azy mbola misy maromaro ankoatran'izay miezaka mitadidy dia apiko eny am-pandana reo tononoko reo zany saika reo hita foana ny any amin'ny gazety atsoratra nisy andry teoly nisy maromaro tany zany ery Mac Alphonse zany tany amin'ny gazety atsoratra maromaro fa mety misy adiniko fa ialako tsiny am'izay adiniko reo rehetrarehetra reo nitovinireo dia hoe iaditsika ay mbola tadidiko loolona am'izao fotoana zao Nicolas Rabe Manjara ministre teo aloha lasa ny andafy am'izao fotoana zao Ontina Real saika adiniko izy roa reo ny tiako tenena dia ty tao anatin'izay tontolo zay ny zavatra niarahan'ireo niady mbola misy anankiray koa tao amin'ny fiadinan'ny République tamin'ny andron'ny era Jonar Mampianina Francis Rasomaro gozongozony zay ny ataony rehefa manao février zay reo rehetrarehetra reo niady amin'ny fahalalana asa fanaova gazety ny filohan'ny syndicat tadidy zafady raha lafa tena inao mihitsy tsy tokony adiniko tsy miverina li satria mitadidy anara vetabia tahira lambomay aloha dia Rocco zay le tadidiko eto Rocco Rasoanaivo tao anatin'izany ady zany matoa nisy zany syndicat natsangana zany dia zay le izy andao tsika nangana syndicat reo rehetrarehetra reo dia miara-miady mitovy hevitra amin'ny resaka hoe fahalalana asa fanaova gazety aty arinireo fandona tena hoe tsy mitovy hevitra mihitsy tatatatandray noho ninona noho ny tontolo ara-politika izahay menaka avy tononoko reo rehefa ady ho an'ny fanaova gazety dia ray loza hay rehetrarehetra reo niza reo teneniko reo zany mitovy lo daholo reo rehefa hoe fahalalana asa fanaova gazety ary miara mikondosy miara miady hevitra ary miara manaiky tokony zao fa rehefa tratra ny tontolo politika zahay reo samy manana ny lohany am'izay Joara Voajanahary latsofoka ato anatin'izay mbola adiniko sy tadidiko alatsako tsikelikely eo le anarana ny tiako azavaina zany ao anatin'izao dia hoe tontolo mpiaramonina anankiray mahay miresaka ary tena mifankahazo apo zahay rehetrarehetra reo noho ny asa fanaova gazety nisy ny firaisana tamin'ny rehetrarehetra zany hoe firaisapo fa tsy le firaisapoan'ny rangary fa le tena hoe an'le asa fanaova gazety dia miaraka ary mahay mifampiresaka sy mahay mifampidinika zahay rehetrarehetra reo fa noho ny tontolo ara-politika dia ny fanipaka karona izahay rehetrarehetra tononoko anarinareo tsisy kan anankiray tsony zahay reo androany samy manana lehany daholo noho ninona noho ny tontolo politika inona zany manimba nyty tontolo ny asa fanaova gazety ty ny tontolo politika dia aza miteny amina zany androany hoe ataon'ny olona fitaovana politika nareo fa itsika mianakaviny tsy nitovy hevitra dia efa resaka politika tsy mampitovy hevitra atsika politika mampiady atsika ary politika na tonga atsika mivadika hevitra lasa mivadika gisa rehefa mahazo fahefana
raha nisy ny aranyady ho an'ity resaka fahalalana asa fanaova gazety ity ny tapombava tamin'ny fotoan'androny isan'izany zokobe Rôly Mercia zay le rovako azy eto androany hoe iaro anazy androany fa rehefa tonga teo amin'ilay toerany tompona andraikitra ara-politika izy na zao ary ny enjaniny zange niditra selula tany a Betongolo Rôly ny ministre serasera aloha dia azavo zay resaka zay iaro anazy androany fa averiko aloha le tantara lalatiana nakodina zafy niditra selula Rôly angeno any nefa raha nisy ny ady nampiakatra ny andro rajoela teo fitondrana iza ny arany sitrika sy ny arany tsoka za Rôly lalatiana nakodina zafy efitrano anankiray ny rahanay matory samy manana kodorony fotsiny etsy ndray zany ny tantara fa noho ny tontolo politika nalazo ny ravina ny nanana narina ny santany viliany raisana nariny zany rom-pihavanana zany tsy mila nyty fa politika aloha androany no mitondra ity ny lasa ministra elaisa manelingelina nantsoany gendarme za mbola seka mitaka le gendarme tamin'izay fa le gendarme koa fetsy be tongavako aloha aizy za aloha tonga eto de atao famaka fanadihadinana de vita de mandeha de tonga ndray le anankiray zany noho izy le gendarme aleo fa nirako zandary any izy aka anazy de miaraka eto de tafaraka eto nareo da fetsy ty zandary ty zay sy mety ray andro fekinina tamin'izany tao tadidiny zany sary zany de ny afaranina de nalaina mihitsy aloha hoe andao ary fa tsy mety ndray le ho alainy zandary amin'ny andro amin'ny 3 zay tonga eo Betongolo faharoa amin'ny volana May de hozy izy le zandary nareo zao eto tonga eto amin'ny 3 zao manomboka zao nareo gavy garde à vue zany de fa niditra ndray atao famitorana de ray mitsofoka aloha de mivoaka ndray de ndray mitsofoka de ray ndray atao famitorana zany zavatra nisy de natory tao Betongolo zay ny alina iny ny fahatelo ny volana May zay no mivoaka je sorana n'lay mpiaino sy mpanaraka amin'ny vaovao sary piaro tamin'le asa fanaova gazety ny tako hoe avoay reo fa avy any Toliary Rôly Mercia am'zany no manenjana an'le station Free FM hoe reto mpanao gazety ny Free FM reto mbola mitabataba koa nefa patron zareo anankiroa efa ao amin'ny gendarme am'izao tsika miteny zao dikan'izany hoe manginy laisany fa patron laisany ary efa any amin'ny cellule laisany koa mbola te hanaraka any anga nisy zany noho ninona noho ny politika zany tsy noho ny rom-pihavanana fa noho ny politika fa raha ny rom-pihavanana nisy raorao niantso anay ny vadiny Rôly Mercia tamin'ny fotoana anankiray nanaovana famakafakana farak'izay mafy teny ambo mitsimbona studio tamin'izany misy akomanena orinao rehefa ohatra kana satria trano kely ray metatra sasany ny anaovana studio niantso ny vadiny Rôly Mercia hoe mafy loatra zany ataonareo zany mangovitra izy ato ajanony io miresanareo fa rehefa natao zay fandaharan'izay ka nisy zay andro zay raha ohatra ka le rom-pihavanana ho amin'ny voatapaka tsy najanonay le fandaharana fa noho le rom-pihavanana tsy voatapaka najanony ny fandaharana io najanona eny atenatena eny lasa zay nakeny ambopo satria maninona tao le rom-pihavanana tsy voatapaka le politika fa le asa voahitsaka le politika de ndiona teny zay resaka tsara verina ndray fandarana rapity zavatrafa etiko itenenina amintsika hoe reo rehetrarehetra modikodina sanarina tany saiko reo fakahay reo miresaka reo fa ny tsy mampiresaka andreo na tsy mampitovy hevitra andreo amin'ny fomba fijery amin'ny asa fanaova gazety de satria misy politika mitaingina eo amboniny noho izany aza miteny androany hoe ataon'ny olona fitaovana politika fa le politika mihitsy nefa manimba ny fomba fijeryntsika mpanao gazety de lasa manary an'le tsangakevitra tsika rehefa avy eo ekeko fa nisy zany fanenjehana zany fa inona zavatra nitranga le rom-pihavanana ihany hoa nandeha ny andro nandeha ny volana tsy minisitra tsony ary Rôly Mercia
fanena amina toerana anankiray tsy niona mihitsy fa mifanena tampoka amina toerana anankiray petraka eo amin'ny faratampon'le tohatra izy tao Ambohitsiroatra tamin'izay fotoan'izay io akaiky ny Colbert io ao le birao an'ny SGP sy ny rehetrarehetra le eo akaiky ny ao amin'ny francophonie za miakatra tohatra izy eo amin'ny tapon'ny tohatra mihitsy akory le roa tonga dia izy no miresaka zao lesy mba basy aiky zay alohany lasa omba ny lasa avela ho any iny fa tsy mety iny tsy nieritreritra 2 minitra kory aky iteny an'izao hoe rolia mafy loatra ny nataonao anahy ka tsy asa saina amin'izany fa nisy message nataoko natsehoko anazy hoe rolia mbola tsy niteny anahy akory ianao dia efa tia ny message nataoko jereo ty message ty fa tsy nitanan-dolo-po aminao ary tsy manana heritreritra malifaty ianao io message nataoko io tiako tenenina dity ao amin'ny birao an'ny Roly Mercia iza haisy lalatina rakotona zafy no tenenina mivantana hoe ianareo dia tsy mahazo karatra mpanao gazety fasafasy ohatrao zany izy ministra zay mpanao gazety faly teny nomeko tamin'izay dia hoe na misy karatra moa zay Roly na tsy misy karatra fantatry ny olona foana zay fa mpanao gazety tsy nakalaky tamin'izay fotoana zay le rovako azy androany hoe na inona ny tsy mampitovy hevitra amin'ity tontolon'ity sehatra azy ity dia tsy le amin'ny maha-olombelona ny tsy mampitovy hevitra fa noho ny fisian'ny politika mitaingina eo ambonin'ilay asa fanaova gazety dia misy manary fanahy androany za tsy hanozina fa tia amperitreritra fotsiny aho hoe tsy fantatro tsy kolotsaina tia voatany angamba le izy fa ho anay avy any anindra tany zany viliny raisana zany dia mamaritra zavatra angezabe na inona mety hoe eritreritra aho sy ny rehetrarehetra fa rehefa nisy an'le viliny raisana sarotra zany tsy tokony hisy fangataham-pamelana akory ary na 2 minitra rehefa hoe nisy ny viliny raisana tamin'ny andro sarotra dia ianao no tokony matsapa hoe inona ny zavatra tokony ataoko inona ny adidiko manoloana n'izany viliny raisana zany manoloana n'izany fotoatsarotra ny arahana zany fa tsy fantatro matanjaka loatra ny resaka politika angamba fa adino zany sarotra averiko ndray mandeha farany sarotra ny lalana izay ny arahana sy ny diavina tato anatiny ty tontolo ty na izy amin'ireo anarana ny tononoko reo sy ny tsy voatonoko nefa tafiditra tao anatin'izany dia matsapa fa sarotra ny lalana ny diavina tato anatiny ty tontolo ny asa fanaova gazety ka tsy androany tompona andraikitra dia tsy anitsy ny tsy mety nataony ny teo aloha tsy misy ny fiovany raha tsy manaiky tsika andefitra ambo-po amin'ny tsy fetezany nataony teo aloha dia isika ny tsy mamerina azy marary zany mety hoe tsy zakanao zany hoe za venanga dia nataony an'izao za dia nataony an'izao fa raha mbola tonga eo aminao koa satria za nataony an'izao dia ho ataoko an'izao izy tsy misy ny fiovany fa raha manomboka eo aminao nataony hoe zao nataony anazy zao nataony fa leferiko zany manomboka eto amiko tsy tokony nitranga ntsony zany dia misy ny fiovany mahita fiovantsika fa raha tsy andefitra n'izany tsika
dia tsy misy fiovany eto fa kolotsaina ny valifatiny misy eto. Dia aza manjeny andro lava tompoko fa misy zao Andriamanitra zao. Fa tsy hoe mieritreritra ianao androany fa tsy mety hisy fataperana io, mbola ho tapitra io. Ary indray mpimasy tsy hitan'ny eritreritra ao akory ny mahatonga hoe fa naninona ny tapitra tampoka le fahefana teo am-pelantanako. Tsisy mahalala ny rapitsony. Fa apetrako ary everiko ty teny ty, tsy kolotsaina eto voatany angamba ho aho. Aleo ataoko hoe angamba sao dia misy ihany zany. Ny hoe milanja ny vilia, ny arahana, ninana, ny raisana. Any amin'ny maramila misy ny esprit ny promotion, raprom, fa mitovy tsisy valaka amin'izany. Inona mahatonga an'le esprit na raprom sy promotion? Zay le jaly ny arahana zay. Ka na inona raha te hahita fanovantsika dia mila manana fandeferana. Mila miainga avy ao aminao zany fandeferana zany. Fa raha manjeny andro lava ianao dia mametraka hoe za foana tsy maintsy anam-pahefana mandrakizay. Dia hoy izy hoe ianao ny anenina be indrindra amin'izay fotoana izay, satria tamin'ny fotoana nanananao an'ilay fahefana, inona ka inona ataonao? Ny zavatra zany ny zahako tsy natao mihitsy nandritra ny fotoana lava fa tao anatin'ny 27 ora ny hitako hoe simba ny maha-olombelona noho ny antony ara-politika. Dia aleoko mametraka aloha. Hoe inona ny tokony ho izy, inona ny tokony ho zotra mpiaramonina anantsika. Zay le tsika gasy zay. Aza resahana fotsiny hoe ny gasy dia fihavanana, ty fihavanana, fa fihavanana ohatriny ahoana le izy. Mba nampiaritsika ve zany? Roy mpihavanana, lafy mpihavanana, nampiaritsika ve zany? Ny ainatsika ve zany? Sao dia tsy ainatsika le izy fa tenentsika fotsiny hoe ny sotoavina mamalagasy dia ny fihavanana. Fa aiza ny fihavanana zany arô? Ny ainatsika. Le tsika tokony hampiasan'le roy mpihavanana. Tsy ny ray tapo nivoaka amina kibon'ny finosana anankiray ihany ny atao hoe mpihavana. Fa na eo fiarahamonina renao, misy namanao tena akaiky, mifampiana ny mata sy ny masaka, dia mihoatra lavitra noho ny fitiavanao ny rahalahinao ny tiavanao azy. Zay le hoe roy mpihavanana. Maro lafy io, ary mila hiainana io. Dia zavatra zay no apetrako hoe raha ny fanenjehana an'izany zokibe teo amin'ny fanaovan-gazety zany, amin'ny lafin'ny fahadisoana arak'ilay zavatra nitranga no jerentsika. Za matoko fa rolitsina angalatra, rolitsina mon'olona, rolitsina namboatra bomba artisanal. Fa amiko dia zao nandalo teo amboniny roam-pihavanana ny politika, nandalo teo amboniny ty sehitry ny asa fanaovan-gazety ty ny politika, dia takony. Ary takony ny atao hoe lolo-posy valifaty zany zavatra zany. Zay ny tondrako ny ohatra teo hoe zao tamina ministra azy no kany amin'ny selula. Fa na ray minitra ary, na ray segondra tsy nieritreritra hoe za malifaty androly. Afaka antaninareo izy raha tsy mihinana zany teneniko zany nareo. Fa mifanehitra tampoka eo amboniny eo amin'ny tohatra zay. Roly vao manao hoe andao amitra mpihavanana, ny anany efa vita aloha.
maseho ka azy ty message ko rolia tsy niandry anao nyteny akory hitako tenena amintsika hoe tsy mitondra anao makaiza ny fananana lolopo tsy mitondra anao makaiza ny fananana an'izany hoe dia tena satria hitsy dia ananako raika apoka tsisy olona tsy diso zany teto fa ny problemanareo tsy manao sekolelady nareo tsy nianatra sekolelady fa ao anatin'ny sekolelady misy an'izany ao anatin'ny sekoly sabata misy an'izany fisakany tsy diso teto ianareo reo zany tena tsy diso mihitsy ka afaka hiteny zay nanota taminareo anao ka torabato anazy fa ny baiboly metraka hoe oka zay tsy nanota taminareo no torabato anazy iza taminareo reo no masamy joro fa tsy nanota apetrako hosainy ny tsiraray zay zavatra teneniko zay satria zaho dia mametraka fa zany ro limersia zany tsy nangalatra ary zany tsy nanao bombe artisanal ary zany ihany koa tsy namon'olona noentiko zay karazana tantara fohy raha tena ho velariko eto ny ainana hidanakina hoe zany tokoa moa ve fa amiko dia apetrako hoe raha mitady fiovantsika dia manomboka eo aminao mila n'le fiovana no misy fandeferana fa raha zany dia ambolo kolotsaina valifaty etsika mandrakizay makasitraka ny fanaranareo an'izay ary amaranako an'ilay izy mba asiny fahatongavan-tsaina tsara ao anatin'ity resaka ataoko ty hoe androany zany satria mandalo amin'ny politika dia adino ny zavatra ny adino misy hiram-popo zay tena mahafinaritra tsy natolo ny lohateny nylazy io hoe ny sitrapony vitanozy fa ny anao feheziny le fahafahanao izy ny ao anatin'le izy ka resahany ao anatin'izany satria voahitsaka le fahafahanao zay le faritan'le tonikera hoe sitrapony vitany fa ny anao feheziny le fahafahanao voahitsaka nitsahany tsy tsarony le toksidina zay nentina nambabo tamin'izany fotoan'izany nafahana nanao an'le hetsika dia hoe ko satria tsika anao fanovana zay le toksidina nomena tamin'izany fotoan'izany aika izy karazana zavatra nentina napatoriana ozy popo hoe ay rotsirotsy fotsiny apatory anao dia natory tokoa ka zay mahatonga antsika merina nyty feo ty hoe androany rehefa tengena ny politika dia miova le toetsaina fa le toksidina nentina nambabo tamin'izany fotoan'izany zay voahitsakitsaka tsy tsarony zany hoe nisy ange zany satria tsy natolony anao le fahafahanao tena hoe niady ataotsika dia ho an'ny fanovana noho izany mitady fahalalantsika ty le izy tsy nomeny zany dia ity zavatra ity no entsika mamarana n'izay adihevitra hoentiko zay hofehan'izay rehetrarehetra zay satria androany dia mahita ny namana hoe demokraty le filoha-pirenena tsisy hoe mba marina ve zany tokoa moa ve samby mamisavisa samby mandinika sy mieritreritra tia ny fehany ary samby miaino an'ity karazana oronam-peo fohifohy entsika mamarana n'izay adihevitra zay mialohan'ny andraisany namana alaira tsy mba zavy sy ny mahamboaka Madagasikara voafity tao Atsimondrano ny fanohizana fandarina amin'izao marain'izao ka mafy ny lalana ny zorany zany Free FM zany ny tadiavana hevitra ny Lalatina sy Fidèle ampidirana ponja azy dia mbola mitady hevitra hatramin'izao ny ery zareo ampidirana ponja ny Lalatina sy Fidèle io cellule zay nidirana sy Fidèle raha zara-pierre io zay mba hampitako hafatra ihany aloha amin'ny tompona ndraiky mpanjakana hoe mba hampio le aération fa eo akaiky eo ange le toeram-pivoahany dia tao zay tamin'iny Andriamatoa Andry Rajoelina napiditra anay tao anatin'izany cellule izany nefa dia mafy ny raha mafy ny ainana nampiakarana azy teo amin'ny fitondrany dia zay ny valiny cellule teny Betongolo
Ary ny Free FM dia tsy maintsy mbola itoy amaky-pantsilana ny tsy mety eto amin'ity firenena ity. Na faly Andriamatoa Rajoelina na tsy faly. Za kosa aloha afaka miantoka amin'ny filohan'ny Repoblika Demokraty. Za kosa aloha afaka miantoka amin'ny filohan'ny Repoblika Demokraty. Za kosa aloha afaka miantoka amin'ny filohan'ny Repoblika Demokraty. Ya dia isorana manokana moa ireo solombavam-bahoaka izay nitondra ny fanehoan-kevitra teto amin'ity fandarana Miara Manonja ity tamin'ity maraina ity na dia eo aza ny fivoriana izay ampitandavitra hatrehan'ny solombavam-bahoaka amin'ity maraina ity dia tsy nanao ambany zavatra izao fionana amintsika vahoaka manaraka ny fandarana Miara Manonja. Eto moa dia isorana ny honorable Fidèle Razanapera nitondra sy nametraka ny mahazava-dehibe an'izany fihavanana sy ny sotoavina maha-malagasy zany satria tokoa dia izay no mampiavaka antsika malagasy izay fametrahana ambony ny fihavanana sy ny soatoavina izay. Ankehitriny nefa dia raha antsika malala fa toa misy ny manadinodino ary lasa tsy voaja intsony ilay ohabolana manao hoe aleo very tsika alakalam-bola toy izay very tsika alakalam-pihavanana. Ianarana Tsimbazafa solombavam-bahoaka voafity tato amin'ny distrikta Antananarivo Atsimo-drano tokoa no mitondra antsika izao fanehoan-kevitra izao amin'ity maraina ity manatitra ny arahaba feno atsika rehetra manaraka ny fandarana na ny eto toerana na any ivelany. Araky ny efa nambaran'ireo solombavam-bahoaka namana teo am-piandohana dia anomboka tsy ela ary minitra vitsy sisa dia anomboka izany fivoriany ny solombavam-bahoaka amin'ny alalan'ny fampitandavitra izany na ny visioconférence. Maro nefa fanehoan-kevitra mahakasika an'izany indrindrindrindra taminay tetỳ anivon'ny fanoherana satria ny tianay ampitaina amin'ny mpitondra fanjakana ho amintsika vahoaka malagasy indrindrindrindra dia anisan'ny zava-dehibe izany fifanatrehana arahana adevitra sy indrindra ny andraisana fanapahan-kevitra amin'ireo lalàna na tolo-dalàna na tolo-dalàna izay hoentiny ny tompona andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta izay mandalo eo anivon'ny anteny-mera ireo mba isininy hoe adevitra mialohan'izany fandraisana fanapahan-kevitra izany. Fantatsika moa araky ny fitsipikanaty sy ny lalàna mifehany ny anteny-meram-pirenena dia misy ihany ny fampitana mivantana ny fanokafana sy ny famaranana fa anisan'ny zava-dehibe ny fampitana mivantana ny fifanatrehana eo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ny mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta. Inona moa no mahatonga anay mametraka an'izany hoe tena zava-dehibe zany fionana izany satria dia amin'io fotoana hifanatrehan'ny mpanantanteraka amin'ireo solombavam-bahoaka ireo no ametrahan'ny solombavam-bahoaka tsirairay isaky ny distrika ny fanamariana mahakasika ny fitantanana ny raharaham-panjakana ary noho ny andraikitra izay voalaza ny lalam-pandroenana fa iantsoroan'ny solombavam-bahoaka mifanaraha-maso ny asan'ny mpanantanteraka izay no mahatonga anay ety anivon'ny fanoherana mangataka mihitsy amin'izay fionana amin'ny mpikambana anivon'ny gouvernemanta satria tsy tokony ho tompotra amin'iono amin'ny raharaham-pirenena ny vahoaka malagasy ka mba anaraka an'izany ao anatin'ny fahitalavitra ireo vahoaka malagasy zany. Manarak'izay dia inona tokoa moa no arahantsika na hoatrehan'ny solombavam-bahoaka atao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona 2024 ity. Efa nambaran'ny namana teo mahakasika ny teti-bolam-panjakana asy-Pantsina. Ny amafisiny ety am-piandohana nefa dia izao no hoe mialohan'ny fandaniana izany teti-bola izany dia misy ny fivorian'ny
vomera isatsokajana tonga miatrika ny reo solombavambahoaka mpikambana anaty vomera tsirairay ny eo anivon'ny sampandrarahany etra ny eo anivon'ny faditseranana sy ny sisa mba hametrahany any adevitra rehetra mahakasika any hoe manahoana ny hoavin'ny firenetsika amin'ny lafiny ara-toekarena satria eo amin'ny sehatry ny arabola zany na ny teti-bolam-panjakana no mamaritra ny fandroson'ny firenetsika amin'ny lafiny ara-toekarena ny solombavambahoaka ety anivon'ny fanoherana raha nametraka ireo fanamariana samihafa tato anatin'ny fandarana Miara Manonja makasika an'izany fitantanam-bolam-panjakana zany dia nitondra an'izay etaetantsika vahoaka zay ivantana amin'ny ireo mpanatateraka ireo no angatahana sy irina mba ahafahana isin'ny atsotsika hoe adevitra mazava makasika an'izany teti-bolam-panjakana zany tsy ho gakotsika raha ohatra ka misy zavatra na programa na mpanatenain'ny fitondram-panjakana tsy tanteraka raha tsy ampy izay adevitra ety anivon'ny parlemanta izay satria ao anivon'ny parlemanta no andinihana ny atsipriany ny teti-bola anateterahana an'ireny asa isatsokajiny ireny ka tafiditra ao anatin'izany hoe inona ara ny pakady entin'ny fitondram-panjakana anarenana ohatra ny toekarem-pirenena inona ihany koa no mety ho tosika azon'ny fanjakana omena amin'ireo orinasa tsy miakina izay atao hoe kitro ifaharany zany fampandrosoana ny firenena zany izany dia ao anatin'ny adevitra amin'ireo tompona andraikitra isatsokajiny ao anivon'ny ministera isanambaratongany no ahafahana mijery sy mamaritra an'izany eo ohatra ny ta na ny toa zay ampiarina amin'ireo fampidirana entana ohatra eto amintsika na ihany koa ny karazaketra isan-karazany zay ampiarina ao anatin'izany teti-bolam-panjakana zany misy fandinihana sy adevitra lalina vao mandray ny fanapa-kevitra ny eo anivon'ny vomera ary hoentiny zany eo anivon'ny fivorim-be mba ahafahana mandray ny fanapa-kevitra farany ireo rehetra ireo no mahatonga anay mbola miantsoantso amin'izao fotoana izao tsy manamaivana sanatrian'izany ny aretina zay misy eto amintsika fa misy kosa ny anton-javatra izay tokony anatanterahana an'izay fionana mivantana izay araky ny fanambarana ireo namana teo aloha fa misy ny toerana eto amintsika zay ahafahana manatanteraka an'izany ary ao anatin'ny fanajana ny fepetra rehetra ara-pahasalamana araky ny nambara teo moa dia efa miroso tsy ho ela amin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana ny anivon'ny anteny miaram-pirenena dia ao ireo namana mbola anoy an'ny fanehoan-kevitra eto fa mialohan'izay dia misy fanamariana kely zay napetraky ny honorable Fidèle Razarampera moa teo hoe démocrate tokoa ve ny filoham-pirenentsika amin'izao fotoana izao ny azo isitomana ny saitsika dia ny hoe raha démocrate zany filoham-pirenena zany dia tsy ny salasala akory ny eo anivon'ny gouvernemanta zay tarihany nanome nanamoaka ny didy fampiarana ny sarta amin'ny fenim-panohatra mba anjakany zany demokrasia zany eto Madagasikara matoa mbola tsy tanteraka zany dia mbola ao ny mety fisalasalana na ihany koa ny fahatahorana ve ny ty anivon'ny fanoherana raha mahazo an'izay sata amin'ny fehan'ny mpanohatra izany ka
mba hafahan'ny firenetsika iaina ao anatin'izany fahalalahana maneho hevitra, fahalalahana amin'ny fanehoan-kevitra ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena, dia fotoana angam'izao andraisan'ny fitondram-panjakana an'izany fanapahan-kevitra momba ny sata amin'ny fehan'ny mpanohitra izany. Araky ny efa hanambara tamintsika teo dia hiditra ao anatin'ny fanarahana ny fanokafana fomba ofisialy ny fivorian'ny anteny miaram-pirenena izahay solombavam-bahoaka. Tsy nanao ambany zavatra kosa nefa an'ity fandarana ity, satria dia maro amintsika ny manaraka tsy tapaka izany fandarana izany ka mbola nanokana fotoana ireo namana solombavam-bahoaka nandray anjara tato anatin'izany fandarana izany. Raha ao moa ny namana erika dia mba iangaviana ny iroso avy hatrany satria dia anaraka ny fanokafana fomba ofisialy ny fandraisana anjara ao anatin'izany lanonam-panokafana izany ny solombavam-bahoaka rehetra amin'ity maraina ity dia miarabanao Andriamatoa Erika tonga somatsara ato anatin'ny fandarana Miara Manonja ary mankahery anao ihany koa amin'izay andraikitra omenanao izay anoyan'ny fandarana amin'izao maraina izao dia mankasitraka honorable namana monsieur le député nameny fitenenana ny teny moa efa teto ihany tamin'ny maraina kanefa ny mamery ny indroa manantitrantitra ozy ny fitendrazantsika izay ny amin'izay fiarabany izay satria toy ny farilavavany izy io tsy lany mamina mankahery antsika ihany koa mbola manjoy hatrany ary manentana ny anaraka hatramin'ny farina izany fandarana Miara Manonja izany. Alohan'ny tondrako ny famelabelara-kevitra eto dia efa ao amin'ny antso ataribe koa ny namana Zikobe Guy Maxime Ralaiseno izay ny tena namana mavitrika ihany koa na dia eo aza namana solombavim-bahoaka ny hoe antso-jay sy ny intimidation maro isan-karazany fa dia mbola tsy mindraviravin-tanana fa mitondra hatrany ny fankaresana sy ny hoe ny zavatra tsara ho fantatra mitranga amin'ny tany sy ny firenena. Raha efa vonona ny Zikobe Guy Maxime omenanao ny fitenenana. Faly miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana Miara Manonja. Fampitafatranytsika manoloana ny fiainam-pirenena ary anaovana kopakopa-tanana ho antsika rehetra izay liana trany. Miara mamakafaka aminay ny raharaha misy eto amin'ny tany repoblika antsika Madagasikara. Ny isotomana ary mampieritreritra ny rehetra trany miteraka resaka maro na eto Madagasikara na ireo diaspora any ivelany amin'ny firenena maro malagasy liana amin'ny fiainan'ny firenetsika dia maro ny fanehoan-kevitra izay tsika enenevy misehatra amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fitaovan-tserasera maro samihafa amin'ny sehatry ny réseau maro dia mandeha ny ady-hevitra samy malagasy, mandeha ny ady-hevitra amin'ny famakiana ny raharaha, mibahana ao anatin'izany ny valanaretina Covid-19 fa tena mibahana ny sain'ny rehetra dia ny valan-dresaka nataon'ny filohan'ny repoblika napiny ny minisitra anivon'ny gouvernemanta efatra menada ny fanaovana tamin'ireo mpanao gazety telo menada ny roa tsy miankina moa ary ny iray dia mpanao gazety ny televisiona malagasy. Sotoman'ny sain'ny rehetra ary
koa ny fanenkevitra manoloana ny zava-mitranga fa misy tomako ny anjarako amin'ity androany ity dia hita taratra ao anatin'izao ataontsika hoe ny mandat ny filoha Rajoelina izao fa dia manao tombanezaka avokoa ny malagasy tapitrisa maro na ny eto Madagasikara na ny any ivelany. Manao tombanezaka ny amin'ny fomba ny tantanany fonty publika nadritrin'izay mi-mandat zay satria tsy adino fa fotoana fotsy izy dia manitsaka ny fotoana sy tapany ny tantanany ny filohan'ny publika. Manao tombanezaka ny rehetra manoloana ny tranga misy tapany voalaza izay. Manao tombanezaka momba ny fomba fitatana, manao tombanezaka momba ny fananiam-bola, manao tombanezaka momba ny fotodrafitrasa misy, manao tombanezaka miainga avy amin'ireo fampanantenana maro izay nataon'ny filohan'ny republika ao anatin'ny fotoanany fampelezan-kevitra. Ny principe na séparation du pouvoir dia fantatsika hoe ny rafitra mpananteraka, ny rafitra mpanao lalàna ary ny rafim-pitsarana dia io no fomba ekenina lam-panorenana fa androm-panjakana mifehy tany sy azo teny filohan'ny ny zotra ny valandry ny fomba fitantanana ny publika dia tena azo ambara fa misaforitaka tanteraka. Manaporofo hatrany ny nambarany ekipa ny Miara Manonja manoloana ny fanadihadiana maro natao fa tena misaforitaka tao anatin'izay fotoana sy tapan'izay raha ny gouvernemanta Tsay Kristiana. Fantatsika hoe nisy fanovana tany aloha ary reto minisitra miara-miasa aminy amin'izao fotoan'izao reto fa dia tsapa manoloana ilay hevitra natao fa dia misaforitaka toy izay zany ny fomba hitantanana tanteraka ny fanjakana malagasy. Gagatsika izany mba toka toy izay koa ny eo anivon'ny départementa ministériel tsirairay avy. Raha jereny zany dia hoe ny fomba lay mode de gouvernance na lay fomba fitantanana resahako tamin'ny herinandro lasiny tapabola lalasy zany amin'ny hoe lay lasitra, lay paradigme izay hitondrany ny filohan'ny republika ny tany sy ny fanjakana miaraka amin'ny premier ministre sy reto ministre amin'ny départementa ministériel misy azy tsirairay avy reto dia izay mihitsy no mahatonga ny fisafiritahana ara-pitantanana eto amin'ny firenena. Fantatsika hoe tsy mipetraka mazava zany midingana ara-pitantanana ary eo lay mode de gouvernance resahana, eo lay vina resahana raha toka tena manana vina mitombona sy mazava ny filohan'ny publika dia ao anatin'ny taona hitsahana dia mazava ny hoe inona ny tanjona amin'ity taona voalohany, ny taona faharoa sy ny hatramin'ny taona fahatelo. Ny filohan'ny publika moa dia nametraka ny amin'ny hoe manana contrat izy amin'ny vahoaka malagasy dia tsy adinoina fa raha manao tombanezaka izany ny vahoaka malagasy alahady lasa teo dia mbola azo ambana fa mihiba tanteraka ny firenena malagasy. Ekena fa misy ny aretina coronavirus fa amintsika dia ny atao hoe mitantana dia miantsofoka ny aloha sahady ny zavatra mety hitranga. Ny coronavirus dia tamin'ny
tsoa iombonana etonivy ny firenena malagasy ny mpitondra dia efa nametraka ny paikady mitombina sy mazava ahafahana miatrika an'izany. Rahaveziko zany izay voalazako izay dia ny hoe tapitra aloha zany raha ny fetrany manatanteraka mahakasika ny fiatrehana ny fiainam-bahoaka amin'izao tsika miteny izao. Fantatsika loatra hoe Madagasikara dia manana ny toerany manerana an'izao tontolo izao, na ny ambonin'ny tany, na ny an-dranomasina, na ny ambanin'ny tany. Resahana foana fa firenena miavaka loatra Madagasikara ary tsy mendrika azy mihitsy ny fahantrana amin'izao tsika miteny izao. Fa azo tsapahitanana izany fa ny mahatonga ny Madagasikara ny toerany toy izao dia ny fanohezana dia mbola mitazona ny heviny amin'ireo ny fomba fitantanana, ny fomba fametrahana olona ho tompona andraikitra hitarika ny firenena, ny fahaizana mifehy ny fiainam-pirenena, ny fahaizana mifehy any Madagasikara amin'ny zavatra misy iainany, amin'ny fifandraisany amin'izao tontolo izao, izany rehetra izany no ahafahantsika mahazo antoka fa tokony hiroso ary hiala ao anatin'ny fahantrana Madagasikara. Tapitra zany ny carton ananan'ny filohan'ny Repoblika ireo anivon'ny mpanatanteraka. Ny artikla 103 ao anatin'ny lalam-panorenana satria fantatsika fa androany dia misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fanompoa ny fiforiana ara-potoana anivon'ny parlementaire rototo izany dia ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona. Ny fifandraisan'ny parlementa sy ny gouvernementa ao anatin'ny artikla 103 dia mivaky toy izao. L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la motion. La motion n'est adoptée que si elle est votée par les 2/3 des membres composant l'Assemblée nationale. Arak'ilay volazako teo hoe ny principe séparation de pouvoir dia misy ny rafitra mpanatanteraka, misy ny rafitra tanao lalàna ary misy ny rafim-pitsarana. Raha ity andiny ny fahatelo amby zato ao lalam-panorenana ity izay mahakasika ny fifandraisan'ny gouvernementa sy ny parlement zany dia mazava fa manana fahefana ny solombavam-bahoaka eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny amin'ny motion de censure amin'ny gouvernementa. Rehefa azo ambava miainga tamin'ny alahady lasa teo ary voaporofo fa tsy tafavoaka intsony ilay rafitra mpanatanteraka dia tsy misy afa-tsy ny rafitra mpanao lalàna zany no eritreretina fa afaka hitondra fanovana, fandraisana, fanapahakevitra manoloana an'izao firenena mitsoka tanteraka izao. Ny mahakasika ny motion de censure na amin'ny teny malagasy dia mazavana ny azony antenimieram-pirenena tao ny maneho tsy fankasitrahana ny andraikitry ny gouvernementa amin'ny alalan'ny lajabato fitsipahana-pitokisana. Azony parlementaire tao ny mitsipa-pitokisana an'ity gouvernementa tsay kristian ity no izao tsy fombiazan'izao. Mitodika zany izay ny rehetra
anatin'ity fivoriana ara-potoana ity araka ny latenana ary ny filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana farany teo efa nanatsidika tamin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ireo membre gouvernemanta tsaroako tsara ny hoe tsy vitanareo ny asanareo. Zany hoe misy constat lay défaillance manifeste izay resahana any amin'ny andininy 450 na lampambenana dia mazava fa raha manao ny asany zany ny parlementaire ao anatin'izao fivoriana ara-potoana izao dia afaka mametraka ny fitsipaham-pitokisana amin'ity gouvernemanta ity. Inona ny antony? Ny antony dia tsotra ny hoe hitatsika ny zavantranga tamin'ny alahady lasa teo iny. Matoa tsy mahomby ny gouvernemanta christian dia fantatritsika loatra fa ireo membre micomposé an'izany dia misy ny tsy fahaiza mitantana, misy ny tsy fahaizana mametraka paikady mitombona sy mazava ahafahana miatrika an'ilay departemanta tsirairay avy. Resaka moa ny filohan'ny repoblika tamin'ny tapabolana lasa ny amin'ny hoe anao tombanezaka ny asany ireto ministra tsirairay avy ireto miainga amina contrat izay contrat programme ozy ny fanarahako taminy dia andrasantsika fantatry zany fa raha ny zavatra mitranga amin'izao tsika miteny izao aloha dia miara mahatsapa ny vahoaka malagasy fa roa taona sy tapany ao anatin'ny tantàna ny filohan'ny repoblika dia hitatsika loatra fa tsy arak'izay namariny tamin'ny fotoana ny fampilizan-kevitra ny zavatra iaina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Vahoaka malagasy nefa dia azo ambara fa miaingo ambony ny arena ary sahirana eo ambonina arena izay na eo amin'ny lafin'ny famolena sy ny fiompiana na eo amin'ny sehetry ny ala na eo amin'ny sehetry ny fizahantany na eo amin'ny sehetry ny arena kibon'ny tany dia miaingo eo ambony arena ny vahoaka malagasy ary sahirana eo ambony arena misy eo aminy. Fa tsy resaka fotsiny tsika ny tany azo voleny eto Madagasikara dia misy tamin'ny 8,100,000 hectares terrain cultivable kanefa ny fantatritsika fa tsy misy afa-tsy ny 300% zany no azo volena amin'izao tsika miteny izao. Mbola manan-karena tsy tanonoa zany Madagasikara raha toa ka manana mpitondra tena mandinika misaina mieritreritra mametraka paikady eo ambonana ary mahafehy ny zava-misy marina sy mitombona eto amin'ny firenena, mahafehy ny tantara, mahafehy ny geografia, mahafehy ny demografia ary afaka mitondra vina mpiara-monina tena mitombona sy mazava. Andrasantsika zany ny 90 andro ny fivoriana ara-potoana ho an'ny solombavam-boaka ny Madagasikara sy ny olona Madagasikara. Fa eo am-pelantanan'izy ireo indray zany ny kalitao manaraka raha toa ka misesiran'izany izy rehetra. Fantatritsika fa ny antoko manohana ny fitondrana no manana ny maroanisa nizany antenimera pirenena dia andrasan'ny rehetra zany eto fanavotana ho an'ny Madagasikara ho an'ny vahoaka malagasy hoe reto antenimera pirenena reto sa dia toy ny nahazatra hatramin'izay dia kofehy manara-panaitra satria dia ny mpanatanteraka no tompon'ny raha rehetra manoloana ny fitantanana ny firenetsika. Andrasantsika izany ny famana ny olana hitatsika nefa fa ny fomba anatanterahana ny fivoriana ara-potoana eo anivon'ny Assemblée nationale dia amin'ny alalan'ny visioconférence. Nanahirana ihany moa ny mandinika an'izany satria raha ny teknôlôjia misy eto Madagasikara amin'izao tsika miteny izao dia fantatritsika loatra fa miala 20 kilometatra na Antananarivo aza
dia efa manahirana ny connexion dia vitantsika io zany fomba toy ny ahoana. Indray alaim-panany tena mieritreritra fa ny tahotra ny gouvernement isiny adihevitra mitombona sy mazava ao anatin'ny fionana ny gouvernement sy ny solombavambahoaka no antony iray izay nanaovana nyity visioconférence ity amin'ity fivoriana ara-pitaomity. Hitantsika eo moa ny hoe toy ny ahoana no mety ho vokatra zany, manahirana ihany mieritreritra hisy vokany mitombony zany, manahoana ny fomba andraisana fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny fandinihan-dalàna mety atao, ahoana ny adi-hevitra eo anivon'ny vaomira tsirairay avy raha misy ny lalàna hodinihana. Zany rehetra zany dia mahavalalana ihany amin'ny mitombona ave ity paikady amin'ny visioconférence ity. Zany sy zany no zavatra mitranga izay tondratsika famakafakana amin'ity anio ity, ary mbola iompana ny saintsika rehetra moa dia ny valanaretina Covid izay tena mbola mamily mafy amin'izao tsika miteny izao, satria dia tsy ny eo anivon'ny CDC ihany fa ny isan-tokantrano dia maro fantatritsika fa na ny eto Antananarivo na ny manodidina na ny any amin'ny faritra dia tena mianaka tanteraka ity valanaretina ity. Andrasantsika moa ny fahatongavan'ny vaksiny amin'ny fafiton'ny volana May zany fa dia hatreto aloha raha ny ambaran'ny filohan'ny repoblika dia tsy misy afa-tsy ataontsika hoe ny olombitsy no mahazo zany aloha. Tsy fantatra moa firy marina ny tena isan'ity vaksiny izay ho avy ity fa dia vaksin ciblé aloha ny ambarany no isy zany. Ny marana anazy amin'ity androany ity dia ny hoe amin'izao vanim-potoana ifampiresantsika izao dia ny malagasy maro anisy antapatrisa maro ho taona sy tapany izay dia mahatsapany aminay ny filohan'ny repoblika izay mieritreritra mitondra ny vinany mitondra fampandrosoana ao Madagasikara dia miara matsapa fa hatreto dia tsy fahombiazana no fitraikany zany eo anivon'ny isan-tokantrano sy ny isambaravara. Hatreto dia samy manday lesona ny rehetra ny amin'ny tsy fahaiza-mitantana, manday lesona ny rehetra amin'ny fandanim-potoana ny volam-bahoaka, manday lesona ny rehetra amin'ny fahazaran-dratsy amin'ny kolikoly avolenta eto amin'ny tany sy ny firenena, manday lesona ny rehetra amin'ny super président sy ny super premier ministre amin'ny fomba mode de gouvernance hitantanana, manday lesona ny rehetra manoloana ny tsy fahombiazana lalina sy ny fantrana lalina mitsokisoka mahazo ny vahoaka malagasy. Samy manday lesona zany ny rehetra, andrasantsika ny hotohiny zany fa raha ny zava-misy dia mitsoka ny firenena. Dia mametraka ny mandrakana amin'ity androany ity makasitrakatsika hatrany manaraka ny fandaharana. Angasitrana ianao Zikobe Guy Maxime Haleseno raha nampita an'izay ny tsara ho fantatra sy ny azo atao hoe famaila belarina izay tamin'ny voaka malagasy izay mpiaino tsy tapaka tsika menakavy. Ny zava-misy ankehitriny dia toa manamarika mihitsy ny hoe fisavoritana na ny hoe fifanapahan-kevitra na ny hoe tsy fisina logika mihitsy ato anatin'ny réalité iainan'ny voaka malagasy. Tsy voany tamin'ny lahy teo sika raha nahita tsara ny fandarana manokana nataon'ny filoham-pirenena iny izay nanasana membre gouvernement anankitelo moa, toy izany koa ny mpanao gazety niatrika azy ireo tamin'izany. Fa raha nandray fanapahan-kevitra ny filoham-pirenena eo ny hoe manomboka izao
dia tena mihidy ny sisy tany. Enonareo tsara izay, mihidy tanteraka ny sisy tany. Satria nabe resaka ilay vol Air France avao Saint-Denis mitondra n'ilay cas positif 34 testé positif. Nabe resaka iny satria aina voaka malagasy ary ao anatiny hoe ivony zany aretin' zany isika ny mbola natafiditra an'izany na hoe napiditra an'izany. Eo moa manao filaza n'ilay ministre ny transport ny hoe cas impérieux ka ny fanzavatra mampaleny nefa raha ny zavatra aina voaka malagasy asa na ny aniza ny impérieux fa rehefa ny aniza dia mandoalika amin'ny tany mihitsy amin'ny goudron mitalao mafy aleo zay mba ilevina any amin'ny tany misy anay. Tsy verina amin'iny satria efa betsaka ny namana no namela belatra an'izay teto. Fa ny tiako idirina kosa izay le tsy fampitoviana lanja ny samy olona ao anatin'ny olona fihezinao raha zay malaza azy na le hoe olona eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara izay tokony samy isitraka ny izoana, izay samy tokony raha atao hoe misy lalàna anankiray zany ifian'le olona dia tokony samy fiheziny io lalàna io niza. Fa raha ny hitantsika teony eo ihany le ministre ny transport dia niteny hoe tsy midy daholo ka mbola misy raha ohatra ka misy andren'le ekipa nasional na le atao hoe elita ireny dia mbola afaka mihitsy enitsika io zao atoato misy bary atoato satria efa lasa le ekipa maki malagasy vehivavy efa niondrana andeha hanao baolina lavalava. Tsy ilay taranja no tsy tiana akory na sanitry ny vavy ireny elita ny tena solotenany malagasy ireny akory ny hoe ankailaina tsy izany. Fa kosa tokony apetraka mitovy mihitsy ary ilay hain'ny vahoaka enina amby roapolo tapitrisa izay efa ndresahana teto hoe tsy ny hain'olona vitsivitsy kely andeha hanao baolina no eritreretina ho hitondra riska eo an'izany vahoaka enina amby roapolo tapitrisa zany. Fa ny vokatra zany rehefa avy eo dia isika menakavo no mizaka ny tserinena ao anatiny. Hitantsika ihany koa raha ohatra ka iny zany ny fotoana nanaovan'ny filoham-pirenena ny évaluation dia tokony teony eo ihany dia nametra-pialany ilay ministre ny santé. Satria rehefa nanontaniany gasikara feno soa ny ministre ny hoe effroyable ve le maty sa tsy effroyable. Dia ny filoham-pirenena no niteny hoe na dia gasy anankiray no maty dia mampalahelo zany ary tokony andraisana andraikitra. Izany hoe manameloka ange zany ary mandiso tanteraka mihitsy an'le hoe c'est pas tellement effroyable. Ka raha olona misaina mandinika mahafantatra tsara ny vesatra zany andraikitra zany teony eo ihany dia nametra-pialana. Fa reo moa tsy ametra-pialana raha tsy trongisina. Ilay ministra fahatelo ilay miteniny hoe aoka isika ho saro-piaro amin'ny asa fanaovana gazety fa asa masina io fa aza manaika japina na hoe lalovony reto mercenaire politique dia vao eo no nalefantsika ny vidéo ary no manahirina ao anatiny dia tamin'izany fotoana zany ainao mihitsy ny nanaratsy ny fitondrana amin'izao fotoana zao no hoe manitsakitsaka ny fahalalany ny fanaovana gazety na manitsakitsaka ny liberté d'expression. Fa androany ianao ministre dia ozany hoe démocrate io olona io satria miara misitraka ary miaro ny atao hoe izany fitanana raha-pirenena zany tsy izay tsy mialina an'izany mihitsy. Fa kosa hitataratra mihitsy ilay akanjo tanalahy isaloranao arakaraky ny lokon'ny zavatra hitany no mampiova lokon'ny akanjony. Ka raha androany ianao miteny hoe nenjehany Andriamatoa Andry Rajoelina ke zay zesidelina kely nananina nanao an'izao tena tsy rariny mihitsy dia avy eo anao miteny hoe nefa nge raha nametrahanay azy izany hoe mifanipaka sady any amin'le tenina hoe mercenaire politique ny mpaneho hevitra sasany. Tao anatiny ianao nanenjika n'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina filoham-pirenena amin'izao fotoana izao io no nitenenana hoe tena tsy rariny mihitsy le ataony nefa mafy nge ny nametrahanay azy teo izany hoe mametraka ny tenanao mihitsy ianao ary miconfirme le zavatra nataonao hoe ianao ny anisan'ny nametraka ny fitondrana tamin'ny 9 sy 10 tamin'ny alalan'inona ny 9 dalana nga tamin'ny 9 sy 10 ary démocrate ve ianao raha miteny an'izany hoe ianao ny anisan'ny sahirana mihitsy nametraka an'io teo fa fantany hoe tamin'ny alalan'inona ny nametrahana azy. Dia amin'izao anao mahafantatra mihitsy ny hoe aikay mavesatra rehefa misy olona mahasasitra fiheziny lalàna ny zofotsitra koa zany ny fahalana maneho hevitra izany.
iresaka kely ny amin'ny article 19 ny déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont la scène. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Fa tsy tahotra ianao tsy hianatra androany no miteny hoe mercenaire politique izay masamy joro, izay masamy maneho hevitra ary tsy mbola nisy tompoko vavy ny fandaharana teto anatin'ny Miara Manonja tsingango satria izay no ananako alalana am'teny satria zahako ato ka mbola hoe nanao fandranitana adipoko na nanao fandranitana malagasy samy malagasy na nanentan'olona hidina an-dalambe miala tsiny nisy olombavamboaka tato anatin'ny Miara Manonja no nanentana ny napatsia ary napafantatra ny tompona ndraikitra ny hoe anao tatitra ho any vahoaka izahay izay ny mbola nisy akoatra ny fitsangatsanganana teny miarika sinina izay ny mbola nisy teto fa rehefa tsy nomena lalana izy satria ianao no miteny satria demokraty le filoham-pirenena dia tsy nomena lalana nefa ny solombavim-bahoaka amitany ny adidiny izay voafaritry ny lalam-panorenana ny hoe hitondra tatitra ao amin'ny tany nahalany azy satria rehefa niezaka mitety faritra Miara Manonja ny député Miara Manonja tamin'izany dia ny hoe miverenonareo ny amin'ny fizay faritra nahalany anareo mova tsy izany natao tamin'izany fotoana izany fa inona ny zavatra anseho nalay kanja notokananareo satria ianao izy ianao sahirana nametraka an'ilay fitondrana ianao zany anisan'le nametraka le kanja demokrasia notokanana tamin'ny fomba manetriketrika satria be ny tanàna no nitokana azy tamin'izany fotoana izany ianao zany anisan'le nitarika olona teo no hoe andaotsika ametraka n'izany hoe fahalalana maneho hevitra izany ary nitarika olona venareo tamin'izany sa tsy nitarika ary nitondra olona an-dalambe sa tsy nitondra olona an-dalambe fa ny Miara Manonja mbola tsy nitondra tamin'izany mihitsy ary mbola niteny azy fitenin'ny député Fidelina moa ny hoe mangamasaka nidika an'izany tsy mbola nisy fitenenana mihitsy na nisy fanaovana incitation à la haine mihitsy na fanentanana olona ioko tsy ho tia fitondrana fa na ny zavatra ataonareo sy ny teneninareo aza dia efa mifanipaka ary hita maso be voa le vidéo vavanao no niteny an'le izy fa tsy mifolony Miara Manonja ianao no niteny fa sahirana ny nametraka zao fitondrana zao tamin'ny 2009 fantaniko le 2009 hoe nisy fividianana ve ary tsisy olona nidina an-dalambe ve ary tsisy miaramila nitondra tafondry sy basy ve raha voavaly zay ohatra ny namalinan'le hoe sahirana ve mivoaka malagasy sa tsy sahirana dia misy olombavana gouvernement ao ary misy ny zava-tozy tsy mametraka an'le filoham-pirenena amin'ny toerana ny filoha no antaniana hoe Andriamatoa filoha ty misy fantaniana omeko anao dia ozy ianao hoe raha sitraka ao Andriamatoa filoha aleo amaliko an'izany izany hoe ianao azy resy lahatra fa tsy mahavaly ny zavatra fantaniana le filoham-pirenena ve izay enatra ao amivoaka malagasy enina amby roapolo tapitrisa satria matoa napetraka eo le filoham-pirenena eritreretina fa mahavaolana fa miporifonao fa ianao no mahavaolana ianao zany ny solombavan'le filoham-pirenena sy membre gouvernement rehetra ko maninona raha ianao manao autoproclamation ianao filoham-pirenena ty zavatra rehetra ty dia andrenesana ny anaranao daholo ary izay samy joro dia teneninao hoe mercenaire politique amin'inona fa nataonao tamin'izany fotoana izany tsy mercenaire politique rehefa ny sasany no misika dia vorondolo fa rehefa ianao vorondreo mampalahelo ary tena mampanongo tena mahamenatra ho an'ny firenena mandalina n'izany atao hoe demokrasia izany nefa ny zava-misy raha ny fitenenana matsiro tokoa zany ny ambavy zany fa raha ny atao raha ny hita todi-damosina avy hatrany mihitsy raha ny zavatra hitanao manatrika ianao zany iainanao andavanandro tsy te hiainan'izany ianao vao nomaly ny nakalaza ny andro maneran-tany ho an'ny ny asa fanaovana gazety izay iara-bana ny namana rehetra misehatra sy miasa amin'izany ary ombona-kevitra mihitsy ny hoe aoka mba ho masina ary aoka mba ho mendrika an'ilay toerana mampanao gazety azy
satria tena manany lanjany mihitsy zany asa fanaovan-gazety zany raha mitany demokratika oatra Madagasikara ary tsy miteniteny foana tsy mandainga ary tsy miampangalainga hitanao taratra mihitsy hany hoe fambolitsaina sy ny hoe le feriteny mpanao gazety hoe zanga tena mpanao gazety na ny olona mijery ivelany azy dia mahita ny hoe tena mpanao gazety ny ary tena mitsinjo ny fiainam-bahoaka satria aoka tsy adinontsika fa anisany mandray an-tanana ngeza be mihitsy amin'ny raharam-pirenena ny asa fanaovan-gazety zany fa tsy ohatra ny sasany kosa ny hoe rehefa aty anaty vahoaka ianao dia hainao ny manatsikera sy ny manitsy ny lalan'ny mety endrika fanitsakitsana zany zofototra zany fa rehefa mahazo seza ianao dia baibay volamena otsy pension baibay volamena ary ilay namana eritreretina azy mba hamerin-dohanao ao anatin'ny intsiny zay lalana tokony alehanao zay dia eritreretinao fahavalo ary eritreretinao mihitsy ho mpamosavy fanetro be ny tany satria tsy mitovy hevitra aminao ny androany fa ny apitso zay mbola ho avy izay hiteneny eto foana ny hoe ny fahefana ny fitondrana mandalo io fa ny vahoaka malagasy ny Madagasikara mipetraka eto foana ka asa raha hitondra indray raha kotona rahabe na raha soa raha afaka apitso inona indray no hoteneniny zany tompona ndraikitra amin'izao fotoana izao izany na asa hiverina amin'ny teny indray ve izy ka hoe dia nety ihany le teny delona kely tamin'izany fotoana izany siry gasikara fenotsoa sy ilay olona mitsangana ilay olona contribuable mahatsiapatena fa manana zany zofoto zany aneo hevitra ary oka ho fantatsika menakavy ny antony sy ny propagande nge dia karazana fifanarahana natao hoe engagement ho an'le olona manao propagande rehefa milatsaka izy amin'le vahoaka nametraka azy amin'le vahoaka ny fidy azy rehefa lany izy nanao le fianianana ary napetraky ny lalam-pahanolorena hoe io ny filoham-pirenena na ny fidy azy na ny tsy fidy azy dia io ny filoham-pirenena ary tsy maintsy ekeny zany satria lalàna no mamaritra an'izany ny lalàna no mametraka an'izany noho zany tsy misy ambony lalàna na iray azy fa saingy ny mampalelo dia ty to adinonareo no hoe manana tambery mibidy ange nareo manana tambery nantoka amin'le vahoaka malagasy izay napindrana zany fahefana zany ka ko tsapantsika fa tena zoantsika mihitsy ny mitaky ny hoe aiza ilay fampanantenana tamin'ity voalohany ity aiza ilay fampanantenana teto amin'ity faharoa ty aiza ny fampanantenana dia mandeha ohatr'izay hatrany anjaratsika no manara-maso amin'ny alalan'ny solom-bavim-baoaka satria avy eo tsika mifita zany atao hoe solom-bavim-baoaka zany dia ireo no manatsikera ary manara-maso ny asan'ny membre gouvernemanta ny membre gouvernemanta zay mpanatanteraka ny asa-panjakana na le programme général de l'état fa rehefa miteny ilay solom-bavim-baoaka ka miteny hoe anao tatitra izahay dia mahazo olona izy satria nisy olona mifidy azy ary resy lahatra aminy hoe izay koa mba contribuable amin'izany satria izay nke le napindrana fahefany na le filoham-pirenena na le solom-bavim-baoaka fa ny solom-bavim-baoaka moa no fampitakafitra mivantana kokoa any amin'le vahoaka malagasy dia ireny no azo niantoka ny hoe aiza le zavatra nampanantenana teto aiza le izo tokony isitrahanay fa rehefa mijoro zany rehetra zany dia hanonga-panjakana mitarika ho any amin'ny adi-poky reo tsy hitako hoe taiza ho aiza amin'le fomba fiteny teto na le zavatra nytenenina teto ny hoe mitarika makany amin'ny adi-poky raha miteny varivalonjato kapoka ve zay adi-poky ve zany raha miteny golden gate ve ny namana teto dia adi-poky ve zany raha miteny kapoka ve zay hoe ny vidim-bary miakatra dia kapoka ny solution men'ilay ministre tarika adi-poky ve zany raha miteny zay hoe zarao mitovy ny fanampiana satria samy aran'le aretina daholo tarika adi-poky ve zany sao ianareo no mana amin'ny zavatra ataonareo tsy mahavita ny asanareo rehetra ary zay ho ilay teneniko raha ohatra ka misy ny fitsarana anareo ny hoe anomezana noty na iray azy manahirana fa ny adedadedana ary ny fisolo lafana foana ny hoe dia mbola mety foana hatramin'izao ka dia mbola makany amin'ny lalana tokony aletsika ka
Hatrany ambara tonga pahefana isan'isany zany a tsy mijanona eo ihany. Hitaritako ny adevitra makany amin'ny hoe mba nanahoana ny safidianana Antananarivo zany be tanàna vazaha be zany. Ary inona mba vitany amin'izao? Vao nomaly mantsy ny tapaka transmission eo Kazomanga makaty atao madinika noho ny ratsin'le lalana. Fa tamin'izany fotoana izany aiza le zavatra nitenenina hoe satria tia ny lokona akanjoko miara-miasa amin'ny fitondrana dia vao tonga eo dia efa mandeha ny asa. Efa misy camion vonona, efa misy anty, efa misy vola ny tanànantsika, bla 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 betsaka. Fa inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Antso-jay ary zavatra tsy mifanahaka mihitsy ilay décision raisina. Kaikaiky ataony ny mpivarotra rehetra, mikaiky ny mpisehatra amin'ny mpandraharaha eto Antananarivo noho ny afisiko izany be ny tanàna zany. Akoatran'ny fiakarany hoe sazy amin'ireny tobim-piantsoana sy ny rehetrarehetra ireny moa, za tsy miteny mihitsy hoe aza manao tsy mety tsika na aza manara-dalantsika. Fa saingy tafa ohatry ny mety kosa raha ilay sazy ampiarina amin'ireny hoe mikarama anatin'ny taxi na ny taxi be ireny. Toy izany ny mpivarotra. Ny mpivarotra moa dia roahana kapobatana be zao fotsiny. Fa kosa ny angatan'le vahoakana Antananarivo ny hoe aiza ilay fahampantroana mifanahaka amin'izany. Aiza ilay mendrika eo an'ilay capitale de la grande île Antananarivo ary omeko ohatra ianao ngabe ny tanàna. Ndany ianao zao dia zao makeo amin'ny VO na Antsalovo na Andavamamba rehetrarehetra iny ndany mba makany Andotapenaka 1-2. Premier arrondissement ao anatin'ny capitale de la grande île. Fa mampanongo tena raha ny fiainana sy ny rafim-piarahamonina misy ao anatin'izany premier arrondissement ozy ahako. Mba mijireva eran'izao tontolo izao, makanesana amin'izay tany andalam-pandrosoana, za tsy miteny hoe tany mantrotra antsika. Dia mba jireva zany premier arrondissement ny olona zany. Io no tena tokony ho taratry ny fandrosoan'le firenena. Tsy miteny capitale lao fa ny premier arrondissement ao aminy. Fa miteny aminao fa tsy sana mandeha 2 minitra ao ianao. Ato modrano koa ny renivohitry be tsy misaraka. Satria dia mitaraina mafy ihany koa ireo mpiasa ao aminy. Noho ny tsy fahazahoana ny karamany efa nisy 5 volana ny sasany. Tsy haiko nisy 4 volana ny sasany. Mampita hafatra tiany hoe ihetsika izahay amin'le 5 rapito zany. Izany hoe kay zany na dia any amin'ny sisiny ihany koa azy misy an'izany atao hoe antso-jay na hoe tsy fijerevana ny maha-olona izany. Fa ao anatin'izao fahaseranana mangidy lalina izao dia mbola misy ihany ny azo atao hoe tsindrio falavo. Be dia be ny fitaranana mbola tsy ho tenenina satria tsy maintsy manangona ny vaovao mari-potitra vao azo resahana eto. Ny hoe fiakarany asa mandraraha, fanaovana ny asa mandraraha eo anivon'izany commune zany. Kanefa tsy tantaratra loatra hoe mifandraiky amin'izany ve? Satria aoka fantatsika fa raha misy ngamba ny fampidiran-ketra ngeza indrindra raha resaka commune resahana, anisan'ny ngeza be io Tamatavy io. Fa zay moa nitaraina an'le namana ny hoe mampalahelo fa misy tsy mandraika raha misy. Zany hoe ilay olana teo aloha tamin'ny fotoan'androny. Tsy fampitanisan'ny ary tsy fampita amin'izany tsika. Fa ny hoe aoka kosa mba mandeha amin'ny tokony izy satria ilay olona nge matombo mitaraina mahita fa tokony vita ilay izy. Ary tokony ho tanteraka ilay izy. Fa saosanatry ny vava misy finiavana. Na hoe familiana makany amin'ny lalakafa, an'ilay vola tokony any amin'ny andeha amin'ny lalana tokony alehan'izay. Raha ny zava-misy moa satria ao anatin'ny tena hoe izay resaka fahasahiranana izay tsika. Isatry hifanome tanana. Ary satry tsy resaka zavatra mety hoe ivona amin'izay tokony ho resahana. Ary mezaka foana moa tena tsy ivona amin'izany. Fa kosa ilay vahoaka malagasy tena mizaka antseran'ny aina. Tena mizaka antseran'ny aina mihitsy. Raha mahavita ianareo mpitondra fanjakana, ny durée d'incubation ke 14 jours. 2 jours nefa le confinement total. Fa raha mahavita, maninona tsy ajaina zay 14 jours zay, zany hoe fiainona 15 jours, fa kosa
ilay fanampiana natokana ho amin'izany mba mandeha amin'ny tokony ho izy. Ary tsy misy akanavaka mihitsy eto ny hoe izy no isitraka zany, no izy ny tsy isitraka an'izany. Fa ny malagasy rehetra ao anatin'ny amerina ara-pahasalamana dia tokony isitraka an'izany daholo, naiza naiza toerana misy azy, naiza naiza faritra misy azy, ary naiza naiza komina sy fokotany misy azy, ny isam-baravarana mihitsy. Ary tsy ilana tanky sy tafondro zany, tsy ilana kalaky makeny amin'ny arabe zany, fa ilay miaramila, polisy, zandary, tandroka ary mivozona, mizara isam-baravarana mihitsy, ohatra ihany koa ny vaksina, satria manasa ady ny kely vovokaina amin'izao fotoan'izao. Manasa ady ny sahirana amin'izao fotoan'izao. Miahianyensa ady ny fahadiran'ovana amin'izao fotoan'izao ny hoe ay ve izany priorisena aloha ilay olona afaka manao azy satria na ny vidiny aza mbola mampametra-panontaniana hoe iza no afaka hividy an'izany. Entsika ny tenenina teto ny hoe misy mpanao asa soa ray association anankiray, fondation Akbarali no niantso sy olombavy-boakany hoe ianareo ohatra ka hanao an'izany makanesa tena hoe mety soa anay. Io moa mahagaga koa ny hoe fa maninona be dia be ny farmasin eto amintsika izay tena manana traikefa mihitsy ao anatin'ny fikirakana fanafody zany. Fa maninona tsy izy ireo no ampiana, maninona tsy izy ireo mena sehatra malalaka no mba afaka manafatra. An'izany atao hoe fanefitra sy fiarovana ny aretim-mandoza izany. Fa dia izay moa zany misy ohatsy ny fiteny jatofo dia iainana io ary ifampijerevana eto io. Fa le resako teny hoe mametra-panontaniana ny fahadiran'ovana sy ny mijaly Ariamanitra amin'izao fotoan'izao. Hoe tao tsy mba nyresahana tao anatin'le kabarina ndrasana fatratra, efa ny renforcena minisitra anankitelo, tao tsy nyresahana ny sosialinay vahoaka, fa nyresahana tao dia ny hoe ka efa hiakatra zao ny vary dia ino mistabilize an'le fa ilay olona niverezina asa tamin'ny alalan'le fanafoanana ny zotra ohatra. Ilay olona le tsy miasa sabotsy lady, nefa sabotsy lady no afaka manasa lamba. Tikarama manasa lamba ndresako eto. Iny izy mba afaka mivoaka satria weekend ny fonctionnaire, ianareo fonctionnaire isany, vao mampanasa lamba azy. Ahoana zany ny fiainandreny? Mba ahoana ny fiainandreny? Akoatra ny olona mpanenjika tsena sabotsy lady, be dia be raha otany saina eto. Akoatra ny olona mivelona rehefa misy mariage, ireny espace rehetra ireny, ireny mpanao volo ireny sabotsy vao tena mikarama ary volo azony sabotsy lady iny ny tena ameloma ny vady aman-jany mandritra herinandro. Ahoana momba an'izy ireny? Tsisy valiny izany. Izay nefa nileny andrasana tao anatin'ny kabara. Izay ny tena nandrasana. Ilay hoe mesure d'accompagnement ao anatin'ny décision na décret na ny tsy fantatro ao anatin'ny amerina ara-pahasalamana izay. Fa dia eto isika, ary miandry isika. Mandeha dia mandeha moa ny fotoana satry hivalapatra ny hoe aneo izay zavatra tokony hifampiresahana eto. Fa fampatsivana kely fotsiny ho antsika ray aman-dren'ny mpianatra ny hoe tsy maintsy hampiana-janaka satria ao anatiny hoe anao fanadina-panjakana izy ireny, manomana ny fanadina-panjakana. Aoka lahy, tena isika mihitsy aloha no makany ampianarana, manatitra azy ary mijery manara-maso ny hoe vitan'le établissement ve, vitan'le CEG na ny lycée ve na ny école, ny hoe mampanaraka n'izay fiepetra ara-pahasalamana izay. Anisan'ny sosikevitra oety Miara Manonja zany. Ny hoe isika mihitsy no mandray tanana mihitsy mametraka an'izany antsika ny hoe voaja lelanelana ray metatra, ary misy farafatsy ny savony eo. Ho antsika izay afaka manampy mba manampy andreny ekôle ianarana zanakitsika ireny. Efa izany no iainantsika aloha sika ifanampy amin'izany. Mba tsy hitombo be ny fahasairana antsika ao anatiny satria raha sanatry ny vava. Voakasika izany ireny zanantsika mandeha mianatra ireny ho zava-dozany iray ihany koa. Ary tsika tsy hanatombontsoa mihitsy ny hoe hiparitahan'le aretina. Satria firenena raha manana ity, tsisy hanana safidy mihitsy. Na hoe hiezaky ny hoe dia aloha raha fa tsisy an'izany, sanatry avy ny vava zany.
fa raha iny kosa aloha dia ady ombonana iny ary izay dia manentana mihitsy ary mampafantatra ny hoe zavatra tokony ho ataontsika mbola andrasantsika moa ilay hevitra ambitelopolo testé positif reny ny hoe vary inona ny oetiny tokony andraisana fanapa-kevitra zany ary dia mbola miandry koa tsika zany zao ny hoe rehefa ho avy reny atleta nanao baolina lavalava reny ho firy amin'ireny koa ny hitondry sanatry amin'ny vavy engane ka tsy isy fa ny anatin'ilay fandraisana fanapa-kevitra ny tiana tsindriana mafy ny hoe rehefa midy dia midy satria ny hainy voaka malagasy mandra-pahafahantsika hanao baolina foana ary tsy maintsy misy relève foana hanao baolina na ahoana na ahoana fa tsy resaka baolina na hamozanaina azo reglena foana problème an'izany rehefa voafehantsika engane ary tsy tsika ehany fa rehefa voafehan'izao tontolo izao izay mpandray anjara ao anatin'izany lalao iraisam-pirenena zany dia afaka atao foana izany azo atao hoe fitaizam-batana zany tsy any amin'ilay fitaizam-batana ozy ako ny olana fa ny olombelona no arian'Andriamanitra ho vatana saina sy fanahy na veriko tsara saina vatana sy fanahy ka raha ny ray amin'ireo no alatsaka ao ohatra hoe hidina ny fiangonana fa misokatra ny restaurant mandringy zany rehefa misokatra ny ara-batana ny restaurant tokony misokatra ny ara-panahy dia samy ampanajana ny geste barrière fa tsy misy an'izany hoe ny fanahy afaka midika manahirana ary ndraindray mampime fa saingizay ozy ako aloha ny zava-misy tenitenin'le ramatoa ministra no amezako azy ny hoe tamin'ny fotoan'androny lahatra izy miteny hoe démocrate fa tamin'ny taorianany nametrahany ain'ilay teteza mita tamin'izany fotoana zany dia niteny izy ny tena tsy mety ary tsy harina ary tsy manaja ny démocratie ka asa roviny ianao ny amme fehekevitra ny amin'ireo zavatra nyteneninao mifanipaka ireo hoe tia ny tena izy satria tokony angatana valiny zany hoe iza tena izy ramatoa ministra le tamin'ny anao niaraka tamin'ny delona kely nanivaiva ary naniratsiran'le fitondrana mihitsy ve no izy say ianao tamin'ny ladiny tena hoe démocrate indray io ka tsara fantatra zany mba hahafahana mametraka anao mihitsy hoe tena digne de l'être mihitsy tena digne d'être ministre mihitsy satria tena mitazona ny teny meny ary mafy tsara ny zavatra tenenina mankasitraka antsika menakavy nanaraka tsy tapaka ny fandarana Miara Manonja ialana tsiny moa ireo solombavim-bahoaka izay misy hoe tsy tonga ny androany ao anatin'ny fivorianaram-potoana voalohany izy ireo na dia somary nisy resaka fanazavana ihany koa moa teo somary mampimiana le eritrehana azy fa mbola averiko ihany hoe izay aloha zany misy zay no iainana dia iainana io inonga moa afaka ny anao inona tsy afaka ny teny mihitsy andao hitroatra satria sao dia bediny ramatoa ministra tsy afaka ny teny mihitsy mba mitenenina voaka malagasy satria ny voaka malagasy tena mananjo mihitsy anaraka an'io ary mananjo mihitsy teny amin'ilay solombavim-bahoaka hoe fa ahoana ataony tsy niteneninao le zavatra nytenenina taminao ohatran'izao fa dia tsy haintsika moa zany amin'ny fomba ahoana zany ny ahafahana mananga-tanana sa hoe mananga-tanana ny député fidèle dia makany ny tablety lo any aloha sao any an-trano ny député fidèle dia any daholo ny masony le mpanisa mpananga-tanana tsy haiko hoe amin'ny fomba ahoana zany fa efa manam-pahaizana moa tsika baka plus 24 dia ho hitantsika eo ny toyany mankasitraka nanaraka tsy tapaka ny fandarana Miara Manonja veloma tokopolahy mankasitraka tompoko vavy